zoma 7 jona 2 manantitra ny ara-bomboampirarintso ho antsika menakavy na ianao eto tanindrazana na ianao any ampitandramasina miaraka indray amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity fotoana ity sorana ihany koa ilay nahary no ny nanomezany antsika izany andro zany ary afahantsika miaona sy miserasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo mazava loatra fa eo ny Radio Mada, eo ny MBS Radio, eo ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny Facebook izany ary ny YouTube tsy azo atoroana satria izany rehetrarehetra zany no mitambatra dia afahantsika mifandray amin'ny alalan'ny sary sy ny feo izany. Ny faniriana dia ny rahantsika ao anatin'ny oraro mahery eo ka ao anatin'izany no afahantsika manaraka zany sy mandray izay azo raisina ihany koa ao anatin' itony fandarana itony aferimberina trany ny amin'ny hoe ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada dia fitaovana ihany ary manatanteraka ny didiny sy ny andraikiny amin'ny maha hoe hitambarana amintsika menakavy izany hoe Madagasikara izany. Tsy mety ny saina, tsy mionona amin'izao fotsiny amin'ny maha-olom-pirenena ny amin'ny hoe misy ny tsy fetezana manoloana ny zavatra rehetra zany eto amin'ny firenena ka tsy mety ny saina ny foamam-panahy raha hoe hipetraka fotsiny, angina fotsiny fa tsy maintsy miteny ary ilay fitenenana dia mitaky andraikitra ihany koa amin'ny isika mianakavy izany. Ny fandehan'ny fandarantsika mety indray mitoraka ity rehefa soma taka an'izao dia liny sika satria fantatsika fa efa toy izao zany dia ny député Bogosy tsy iza moa zany fa Totsoandriamampandry izay alanta mialana ny tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahenina no miaraka amintsika izany. Maro ny manontany hoe rovinandray député dia io izy io dia hiaraka amintsika ary lohevitra maromaro no resahany ao anatin'izany fandarana izany. Aorianan'izay moa dia misy ny makafakana hoentina amintsika menakavy zany resaka momba ny raharaham-pirenena momba n'izany ihany koa hoe fitiavan-tanindrazana sy ny asan'ny firenena maizy azy izany hoe firenena mahaleo tena izany misy dikany daholo tompoko ny famantarana ny antsoina hoe repoblika. Anisan'izany ohatra ny hira-pirenena ohatra zany efa niteny teto Manuel Amaliny amin'ny hoe ny sainam-pirenenany ohatra ny tsy tena araka ny tokony izy fa ohatra manao zay tiany atao na refy io na ny fametrahana azy io na nino misy dikany daholo zany ka rehefa tsy mipetraka raha ny tokony ho izy ny maizy azy ny firenena iray ny mari-pamantarana ny firenena anankiray izay misy mari-pamantarana maromaro ao dia tsy mahagaga raha ohatra ka mipetsaka ny zavatra ny varalila ao anatin'ilay firenena izany. Misy resaka fitiavan-tanindrazana sy ny sisa any amin'ny tapany farosika no resaka any izay izany. Eny ary tompo lasy sy tompo vavy mandeha ny fotoana moa zany ary dia misy vidiny daholo tokoa ny fotoana amin'izao fotoana izao. Efa eto ny député izay lanta amin'ny alalany tiako Madagasikara ho isika to amin'ny boriboritany fahenina izany Totsoandriamampandry. Miarabanao député Ndaozatsy. Ya, miarabanao Gafaniry Rina Zafady ary miaraba ihany koa ny faniry izay any mifaritra any amin'izao fotoana izao manatanteraka ny adidy aman'andraikitra ary faly sy ravy koa mifankahitandray mitafatafa amin'ny vahoaka malagasy rehetra na eto tanterana zany na any ivelany koa dia mirary soa sy fahasalamana ho antsika trany ny tenanay amin'izao fotoana izao ho andreo izay marary dia mirary fahasalamana ho an'izy ireo na any an-trano zany na ihany koa any amin'ny toeram-pitsaboana maro ary eo koa reo izay trapaoriana amin'izao fotoana izao izay tena maro dia mirary finoanana sy fankerezana ho an'izy ireo. Manaraka izay koa dia amin'ny fotoana tahaka izao moa ny fanarotana mifanaovana koko manokana Rina dia mamela anao zany androany aloha no koko manokana ho an'ny chocolat izay mipetraka ny karobaty izay tena tsy salama amin'izao fotoana izao sosy aroma izy
dia mirahary fahasalamana ho anao raha sokola dia mitondra-bavaka ho anao a fa zao izy zao a efa marary sosiaroma fa de mbola mieno sy mijery ny miara-manonja ao anatin'izay a dia minsy manantena fa ho salama aingana ianao a ao anatin'izay a tsy fahasalamana izay eo koa dia kokoa manokana koa io any rado zay tena mpikabary malaza sy matianina eny aminay eny ambo-manarina iny a eny ambody aty izy a no mipipetraka dia kokoa manokana ho anao ary mankairanao trany raha lahy amin'ny adidy aman'andraikitra amin'ny folo zao anao aveo de efa ikabary sady a koa dia engany mbo tanteraka somatsara zany fikabariana ataonao zany eo koa dia kokoa manokana ihany koa ho any monsieur Celestin zay filohan'ny distime ao amin'ny boriboritany fahenina zay tena miasa mafy amin'ny adidy aman'andraikitra zay ataony ary anisan'ny mpiara-miasa amiko akaiky izy rina ao anatin'izay ary mankairy azy a izy moa sady mpanorotsaina ny tanàna na Tananarivo a ary talitsakoly koa izy a anankiray ao amin'ny ICM ao Ambohimanarina de mankairy azy sy ny mpiara-miasa amiko rehetra zany a amin'ny adidy aman'andraikitra zany a zay sahantsika eo Ambohimanarina sy eto amin'ny firenena eo koa dia manao kokoa manokana koa any monsieur Rapapa zay voavon'ny resaka tamiko teo anatin'le izy moa sady flo ny sampana ory masotomy mampitarika mihitsy izy a ary anisan'ny tena mafana fo amin'ny resaka fivavahana ary olona tena mafinaritra mitondra taxi zao a ary nisan'ny tena hoe mahay mifanerasera amin'ny olona de kokoa manokana ho anao raha papa amin'izay asa mandraraha sy ny adidy aman'andraikitra zay ataonao zay ary eto faniry anisan'ny tena rina zafady anisan'ny tena zava-dehibe indrindra dia kokoa manokana ho an'ny commune Itosy ary indrindra fa ho an'ny be ny tanàna Risara Randrianarsoa zay avahako manokana androany satria misy maro de maro ny commune eto Madagasikara fa zany commune Itosy zay tantanina zany a de anisan'ny commune zay tena modely ary tena hoe hita hoe nisy fivoarana mihitsy zany a izany commune Itosy izany koa dia mankairanao rahalahy sy ny mpiara-miasa aminao zany amin'izay andraikitra zany ary izy rina de anisan'ny maire tena ela indrindra tao anatin'izay efa 3 mandat izy zay sa 4 mandat ary mbola tena hoe ny fitiavan'ny vahoaka azy a de tena mbola sesehena ary tena anisan'ny hoe olona mamim-bahoaka izany zany ary tsy manavaka ao anatin'ny tantany mamonina ka dia minsy sy mamanantena hatrany fa de itoy hatrany a zany fitiavan'ny vahoakanao zay a monsieur le maire ary minsy manantena fa mieno anao sy mijery ianao sy ny mpiara-miasa aminao zany a ao anatin'izay ary taoko nanefa any tena rina tamin'ny fitantanana sy ny fahafandraserana amin'ny vahoaka ary isorako manokana ary tsy ho adiniko mihitsy zany commune Itosy zany a satria anisan'ny hoe fahombiazan'ny tena zany a sy nalalan'ny olona ny tena zany a teto amin'ny tany sy ny firenena ka mino sy manantena aho fa de iroborobatra any a zany commune Itosy zany ary tsy commune Itosy ihany fa ny commune rehetra manerana ny Madagasikara satria rehefa mandroso ny commune dia mandroso daholy ny faritra sy ny firenetsika zany a eto Madagasikara. Marina zany mialohany tena hidirantsika amin'ny votoatin'ny fandarana dia manohy kely ny hoe kokoa manokana sy ny fampahirezana ho an'izay mila hany zany a naraka ny teneny ny député teo zany a député Totsoa Andriamampandry dia arapaina manokana ihany koa zany ianareo Betafo taka zany ohatra ry Papakely ry Kalazanina sy ry Kalazilenina zay manaraka akaiky mihitsy ny miara-manonja MBS Radio Manda ny ao Betafo ao akoatra ny Tsirabe moa dia any Ambavady Mangatsiaka sy Mazorivo hatraty Andriamanelatra aty dia miteny hoe tena matenenao zay fa tena manaraka dia zay zany ny araba manokana ho anareo dia akoatran'izay ihany koa ny any ivelany zany any Frantsa moa maromaro nareo ao ny ao Paris Marseille dia eo ihany koa ny any amin'ny Côte d'Azur iny any amin'ny faritry Nice iny zany ny atsimo atsinana ny Frantsa iny no misy an'izany maro ny malagasy any Nice Nancy dia arabaina ianareo ho anareo zay tratran'ny tsy fahasalamana ihany koa nandefa fitenenana ty zany dia mirary ianareo mba azo indray ny fahasalamana somatsara araka nefa nyteneny député Totsoa teo misy namana tratran'ny tsy fahasalamana mpanaraka amin'ny miara-manonja MBS Radio Manda ao
Paris eo dia mirary fahasalamana ho azy isika. Eo ihany koa ny hoe tratran'ny fahoriana, anisan'izany ohatra dia mirary fiononana feno any Madame Perline sy Raentsa moa fatatsika izy fa artista, ary zany Raentsa zany dia mpiaraka namana akaiky dia akaiky ao amin'ny fiangonana ray chorale izahay toy izany koa ny reniny Madame Perline dia lasa zany dadome taona moa fa dia izay no fandarina fa dia mirary fiononana feno ho any Madame Perline sy Raentsa izany ny ekipa eto. Zay no hoe tokolasy sy tombovavy fa hiditra avy hatrany amin'ny votoatiny isika. Mialoha ny resantsika aloha zany sosialy miaraka amin'ny député Tsotsoraka ny toromarika ny technicienne dia misy fanambarana ity ovakitsika momba ny Tiko Madagasikara. Ny Tiko Madagasikara ka fatatsika dia mankalaza ny faharoapolo taona nitsangana ny izany zany atoko manana ny maizy azy izany. Ho fanomanana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny atoko Tiko Madagasikara. Ny bureau politika ny antoko de miantso anao malala-tanana mpikambana sy mpanohana ny antoko ka afaka ifarimbona amin'ny fanangonana ireo fahatserovana irehetra nanamarika ny roapolo taona ny foroana ny antoko Tiko Madagasikara. Raisina avokoa ireo mari-pahatserovana any aminao rehetra any na afisy io nampiasaina tamin'ireo fifidianana isan-karazany na fanio io ny sainany natoko ireo sary maro samihafa ny oronan-tsary na oronan-peo ny lambahoany sy ny maro tsy voatanisa raisina isan'andro eo anelanelany amin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 3 ora tolakandro izy ireny manomboka anio hatramin'ny sabotsy fa 5 jona izao ao amin'ny QG Belera ireo rehetr'ireo ankasitrahana sady ny fandraisanao anjara amin'ny fanampiana ny antoko Tiko Madagasikara misaotra tompoko. Zay ny momba an'iny. Député Todsoa Andriamampandry aloha tonga dia tombotsika ao amin'ny toerana nahalany anao ny resaka ianao de manao asa sosialy foana tenenina hoe député mpanao lalàna mpanara-maso ny asan'ny gouvernemanta sy ny sisa fa nareo dia manao asa sosialy ary mampiavaka anao zay hatrany anaty tsikafokafona any ahitananao de ozy ny olona inona ary ty dia leo aloha zany ho alefatsika ny sary dia vita izay sary zay manamarika ny hoe asa sosialy zany any aminao eny dia omenao avy hatrany ny fitanenana amin'ny fanazavana maro samihafa. Ndahoarina mana technicienne. Misy resaka tetezana lizy dia misy resaka popy ihany koa asa sosialy ya dia sa tonga de hoeto député ya amin'ny sana amin'ny mahazatra moa zany dia tsy maintsy tsy atombotsika amin'ny asa sosialy fa saika isan'andro isan-kerinandro ny tenanay afaniry de tsy maintsy mitondra ny rina zafady de tsy maintsy mitondra ny anjara biriky zany eo amin'ny fiarahamonina. De tamin'ity gerinandro ity moa zany dia teny amin'ny Kafokotany anankiroa zany no nantanterahana izy zany dia teo zany ny Fokotany teny Kadibe Ambodimita ary eo koa zany ny teny Kenya eny Anosy Be Sayvola. Ho hitantsika amin'ny sary io ngamba izy misy zany ny tetezana hazo zay tena lava de lava rina ary tena hoe miosopotaka ny olona hitantsika amin'ny sary io ngamba zao le izy fa tena lava de lava ary ny fanampiana ny olona zany tahaka izao tsy vitany hoe nanolotra fitaovana zany ny tenako atao anatin'le izy na sinina melela vola fa tena miara-niosina amin'ny olona mihitsy ary zao ny alain'ny olona zany rina le hoe fanomezana anjara ary hoe miaraka amin'ny olona mihitsy miaraka amin'ny olona ifotony mandray anjara mavitrika zany eo amin'izay fampantroana iny fotony izay ohatra zao zany fa tsy hoe miandro fotsiny ny vahoaka tsy tokony ho tehazaina am'izay mihitsy zany ny olona ao anatin'le izy ao na fiainan'ny olona tamin'ny mbola tsisy an'io tena enjana jerentsika am'izao anke ririna ary zao ny andro zao le izy rano be zany maika fa fahavaratra tena rano be miosopotaka zany ao anatin'le izy de zareo fa tena tenako mihitsy mandray fantsika marto ary tena niaraka ny asa tao anatin'izay zany ary tena voentana daolo zany ny vahoaka teo akeny eny Anosy Be Sayvola zany niarany sala ary tena hita mihitsy hoe misy tena fifaliana sy tanam-pon'ny olona zany hoe ianao tompona ndraikitra solombavambahoaka no midiny fotony tahaka izao zao zany ny rina
ny tokony modely mba atao ny mpitondra rehetra na izy na izy hatrany amin'ny filohan'ny republika izy ka hatraty amin'ny sefoko tany de tokony anao an'izao ary zao ny derako manokana an'le bentanàna ny tosy zay iandremato risara raha ndrianarso fa izy koa dia manao zavatra tahaka izao miosina amin'ny vahoaka manao ny asa sosialy ary tsy manavakavaka mihitsy zany olona ao anatin'izay mahazo tombontsoa amin'ny daholo na zay mihitsy ary zay ny tenako moa zany de tena mijoro am'zay mihitsy ary hitatsika fa misarynge olona TGV ary manao akanjo mihitsy ary izy ny filoham-pirenena fa de niara-niosiny amiko a nanao pradeso mihitsy zay mianaka ao anatin'le izy ary ho hitatsika aorianan'zay zany zay sary zay ny tenako dia tsy manavaka mihitsy na tim izy na TGV izy na SV izy na finoana inona izy na inona na katolika ianao na FJKM ianao na fiangonana na zandriny io a na slamy io na izy io na rema io na remo io na remi io na iza dia miara-misala fa ny fampanotrona zany a dia irahany rehetra izy a na iza betabe zao na any Ambohimanarina zao zany TGV zany betabe mivoaka hoe naninona izay a de efa miaraka amin'ny tena nety daholo zany ao miara-misala satria fantatry ny olona hoe somavamboaka ianao io le izy miaraka io zay miaraka na de manao akanjo ny folofa misy manao hoanina any a hoe ahoana zao a malagasy nge hoe na mifidy anao izy na tsy nifidy anao de tsy maintsy tiavina ary tsy maintsy irahana miasa de tsy maintsy mifampiano ao anatin'izay zay zany modely tokony anany mpanao politika malagasy zany hoe tsy manavaka ianao fa ny sasany am'izao fotoana zao mantsy a de ohatra zay volam-baoaka ange io tosika fameno sy varitsinjo io zao ohatra de izy ao anatin'ny atoky any nomenao anatin'le izy io volam-baoaka ange reny e fa tsy le misy anany ao anatin'ny atoky ary tena mbola vana ao anatin'izay de zay le tsy mety nefa tsy tsarovy fa le mpikambanao anatinao nge ny anada ny rahavavy ny avany nge misy time de malahelo ny olona raha mahazo ary izy de malahelo izy hoe fa ahoana ary zany ny gasy a de marary havana zay fanavakavahana zany a fanavakavahana dia tsy mety eo amin'ny asa soa eo amin'ny fanaovana politika eto amin'ity firenena ity ka zay ny joroana faniry amin'ny matanora ny tena hoe ilaina le renouvellement na classe politika sy ny fomba fijery le toetsaina ny fomba fijery zany a eo amin'ny fanasoavana ny vahoaka sy fiarovana ny vahoaka zany a ao anatin'izay eo koa zao a misy ny asa sosialy a akoatriny zany a tamin'ity herinandro ty dia rano madio mbola tsy nisotro rano madio etra teo eto tany revorivohatra misy any boribory tany fahenina fa de misy le hoe anosy be zay vola misy le hoe akady be Ambodomita tsy misy rano madio a io aiza zao ty io zao ao akady be Ambodomita zao io tsy nisotro rano madio zany ny olona fa izao de vita somatsara ny popy a fiara-miasa ny rahana tamin'ny fiangonana io a dia nisy mpamatsy vola zany zay nresena lahatra niarany nanampy ny tenanay zany a nanao an'io rano io a de efa misotro rano madio somatsara zany a ny vahoaka zany a am'izao fotoana zao io zao a dia efa nitokanana zany le izy ao anatin'izay ary ny fampidirana zany rano zany dia ny tenako zany a no nanao an'izay a ary nanome fanampiana sy lela vola zany a ho fanampidirana an'izany a nanaona fiatrehan'olona tambola tsisy an'io tena enjana zany hoe milahatra raha zany olo ary Ambodomita ary amin'ny 4 kilometatra ary mbola misy ditongotra firy zany ao anatin'izay eo ianao raha isitona rano koa amin'ny borina fontaine fotaka leo ambany a misy loto le izy a tena sahirana ny vahoaka zao io a de efa nytena hoe tsy manavaka na iza iliza olona na mena izy na manga na mena na mainty na iza de misotro daholo a reo zao le fokon'olona anisan'izany mba niarany salary faly daholo ny olona ao anatin'izay zao le fandraisana ndraiky zao zany ny ilaitsika eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa miara-misala miaraka ny mpitondra sy ny vahoaka rehefa miaraka miasa de mavita zavatra tahaka izao reo zany anisany a nataon'ny tenanay zany a tamin'ity herinandro ty ary tamin'ny alarobia koa zany rina satria haitsika fa ny CPE sy ny BPC sy ny baka ho avy tsy ho ela ny CPE zao de amin'ny talata zao a de nisy zany ny miara-mivavaka zany a fito itrana mivavaka le mpanala fanadinana teny amin'ny io FJKM Ambo manandray Philadelphie Ambohimanarina dia reo zany a nisy mpianatra vonitarina le fiangonana
dia anisan'ny reo zany a anisan'ny zaza no nanaovana zany fito raha nampapavaka zay zany a ary totao ihany koa zany a reo ankizy nanao a zay koro maimapona zay ataon'ny tenanay zany a na CPE a na BPC a na baka zany a dia teo zany a ny tenako a zay nitsodrano ny mpianatra rehetra na ny tonga na mbola nanao nianatra na ny tany atokantrano zany a dia nitsofoka rano daholo ary tsy voazao no nisy an'io rehefa isa taona zany a dia misy foana zany a ny fito ranam-bavaka satria ninina ezaka ataonao zany a dia zay nazavaina ny mpianatra na ninina ezaka atao zany a rehefa tsy akinina amin'ny tompo ny zavatra rehetra ny fianarana sy atao a dia tsy ahomby mihitsy zany a ka zay zany de efa fanabeazana noentina tamin'ny zanaka ambomanarina na isisy na iza zao fiarahana tena maro ankizy any aminareo ao anatin'izay maro ankizy any ary maro olona zany a ao anatin'izay ary tena mbola misy tsodrano a mana mafy zay tsodrano zay zany a ary tsy hoan'ny mpianatra rehetra eo amboanarina any a fa ny mpianatra rehetra zay hiatrika ny fanadinana zany a eto Madagasikara na CPE io na BPC io na baccalauréat zany io a dia engane mba ahomby ary engane mba ho afaka somasara daholy ka tena anana an'izany fahaizana amin'ny mampahalalana sy ny fahendreny zay zany a ny taranaka malagasy rina eny ary marina zany de am'rahasoan'ny mpanala CP amin'ny talata rehefa nyresaka rano ihany ianao teo député Totoso Andriamabandry fantatro avatrany angambany tiako lazaina fa dia menimenina daholo zay rehetra hita zany de menimenina amin'ny resaka rano tapaka ny jiro ny solotena ny banky resa-pirenena tena laza mihitsy izy mahitsy tamin'ireny efa hitantsika reny tany amin'ny dosa izy no tratran'ny fahavoazana tamin'ny orara io a inona ihany de mahazo antsika ity zay zany le fanontaniana manahoana ny eny ambomanarina amin'ny resaka fahatapahana ary izy io ihany koa dia misy ifandraisany amin'ny resaka solika mitaintaina daholo zao zay anontaniana rehetra zay resahana rehetra zay mifankahita rehetra mitaintaina ny jiro tapaka ny rano tsy araka ny tokony izy na me vola ny banky resa-pirenena dia etotsika mianakavy aloha de tsy fantatra zao ny ahoana ny fiafarahantsika ity fa ny zavatra voamarika aloha député Totoso de ity rehefa mipanohatra no miteny de lazaina fa hoe resaky ny tady sezy ireo resaky ny tsy miandrandra afa-pandrosoana ireo fa rehefa mivahiny no miteny a de mikoropaka manjo rehetra daholo zay manjo rehetra aona ny fahitanao azy ia am'zao fotoana zao moa zany de tena tsy zaka ny vahoaka ntsony le fiainana am'izao rina raha mijery zao tsika ny vidim-piainana zao tena efa tena enjana miakatra de miakatra ny fahefa mividin'ny olona zao tena ambany de ambany am'izao ny asa maharitra tena tsy misy a ampinity fakanakeriny sy ny kidinampinina maro isan-karazany tsy fandriam-pahalemana ity zany ary izao koa dia amin'ny resaka solika ianao zao a zay tena anahirana ity resaka solika ity aona fahitanao azy tsy tsaroa fa rehefa miresaka solika tsika rehefa miakatra ny solika de vo maika miakatra ny PPN sy ny vidim-piainana rehetra zany a hatrany amin'ny frais zany io a de voakitikito daholo zany ao anatin'izay am'izao fotoana zao zao a ny essence zao ny litre nge am'izao fotoana zao 4100 ariary io rehefa tsy zaka ny gasoil 3400 ariary ny pétrole 2130 ariary efa tena tsy zaka ny olona am'izao fotoana zao nefa zao a dia de davy ny fanjakana ny fitondrana ampiakarina zany a ao anatin'izay io nge de zao ny tena mahagaga hoe le tsy faiza mitondra le tsy faiza mitantany ny fanjakana zany a masanganiana be mihitsy le izy hoe fa ahoana ary zany arakaraka ny barilna ny pétrole nge no tokony ekarany na idina ny vidin'ny solika eran-tany anisan'izany a Madagasikara nisy fotoana rina ny vidy solika tena niena be tamin'ireny Covid reny tsisy miakatra kely dinena rehefa mihena ny barilna na pétrole raha tena mahay mitantana ianao de tokony nahina nge ny vidin'ny solika teto Madagasikara fa tsika ny teo ihany ny teo zany hoe tsy nanaraka le structure de prix zany tsika tao anatin'ireo tsy ny fanentana zany
le vidina solika zay natao a mifanaraka ny barila na petrôla fa teo ihany teo fa tena hoana loatra rehefa niakatra kely izy de tokony efa nampiakarina kely le atsika fa nitazomma teo ihany le izy fa zao miakatra ny barila lanina petrôla ao anatin'izay ka misy an'le crise ty koa zany any a Ukraine sy any a URSS io de hiakatra zany a ny solika am'izao fotoana zao rehefa hiaraka tsy io solika io efa hiakatra io zao ary zay ny tenyrika zareo hiakatra io zao te zao alefa ndray hoe misy le atao hoe manipulation de masse ny anaran'izany satria voizina amin'ny tambazotra maro isan-karazany sy ny hainao manjery hoe ny compagnie de nyteny hoe asonitra 9 000 ariary ny solika eto Madagasikara samboatra azafana le vahoaka reny atao hoe tetika ratsy reny hoe manipulation de masse reny ao anatin'le izy satria efa tsy voajereny le fitondrana ntsony fa tsy maintsy hoe ampiakarina le solika de mody voizina hoe 9 000 ariary le izy nefa avy eo le izy 7 000 ariary eo miakatra na 6 000 ariary ny essence io de rehefa 6 000 ariary le izy na 5 000 ariary na 6 000 ariary na 7 000 ariary de hoe manamboatra ny sain'olo izy hoe efa 9 000 ariary nge io no tena izy fa noho ny fahaizanay ny fampiresaka tamin'ny compagnie sy ny karazany de mba niena 7 000 na 6 000 ariary titenenina amin'io lalaovin'le olona de am'zay zany ny olona tsy miaina ny fahatezeran'le olona ao anatin'le izy io raha karaha tena mahay mitatanareo hatrany mpiandohana tsy tokony miakatra zany io fa zay samy fa tena raha mahay mitatanareo tsy tokony ampiakarina io fa io raha miakatra ary 100 areo na 50 na 100 zao ary izy zaka io tena vo maika zany misy le atao hoe fipoahana ara-tsosialy tsy anaiky an'izany tsony ny vahoaka aiza tsony ary ny enany voaka am'izao fotoana zao jereva misaina tsy miakatra nge le izy be dehibe ny mandeha tongotra amin'ny fotsy miakatra le izy mandeha tomobile zao efa mandeha moto mandeha moto efa mandeha bus efa mandeha ligne 11 efa mandeha tongotra ao anatin'izay point mort nefa hianatra ny olona tsy vitan'ny olona hoe hianatra izy hiasa alavitra ny falavirana reraka izy ao anatin'le izy sakafo zara fa hoanina de tena anahirana hijaly le vahoaka tadio fa raha 50 ary ny ampiakarinao io na ary 100 misy fiatraikany amin'ny resaka PPN io miakatra zany ny ofatrano ny frais fa zao de taviny zareo atao amin'io de 4100 ariary ny essence de ho ampiakariny zareo any amin'ny 6 000 ariary any io 6 000 ariary aizana zakany tsy zaka zany ny gasoil zao 3400 ariary io de taviny zareo ampiakariny 4 000 na 5 000 ariary aiza ny enan'ny olona am'zany ny frais zany zao raha 500 ariary zao ny frais ana bus hiakatra 1000 ariary aiza ny zakan'ny olona an'zany ny transport régional hiakatra 100 national ny transport national ny vidina vary fitomanetana ny fitaomana zareo zay le hoe tsy niomananareo tsy nainy tatany anareo tao anatin'le izy fa zapozaina le vahoaka zay zany le izy naninona mbola apetraka le fanontaniana naninona tamin'ny barila petrôla nidina be tsy nampidinina le izy fa rehefa mba niakatra kely le izy de mokomoky nareo hoe ho ampiakarina io ny fampiakarana karama tsy mba nijerena ny miasa tena rina miasa tena nke tena betsaka ny miasa tena ny varotra ny tatsaha nahoana tsy nijerevany reny olo reny nefa izao mbola de tavinareo ampiakarina le solika ao anatin'izay de zao efa tsy hitatsoa izy atao fa hoe tsy maintsy hiakatra hoato i solika io amin'ny volana ambony fa tsy voajereny zareo de mody atao hoe 9 000 ariary de raha miakatra zany io ampiakarina zareo le izy de hoe mahay zany le afanjakany ty fa niakatra au lieu de 9 000 ariary de 6 000 ariary miakatra tao anatin'le izy nefa io na 50 areo miakatra na ary zato tsy zakany vahoaka io ny fahefa-vita vahoaka ny tokony ataony zay tokony ataony ampiakarina fahefa-vitany vahoaka sy ny lanjam-bola io famorona io importation io farafaran'ny entana io tsy mety io
ny sandany ariary ny tokony ampitomboana efa namety eto hoe ahoana ny fampiakarana an'izany ny fampikarana anatiny ihany ny vaolana ao anatin'izay ny fanampiana ny mpandraraha anatiny amokatra fanampidirana reny investisseur any an-dafy reny any ivelany reny mba anangana orinasa de miditra ny devizy de ohatra zay koa fanampiana ny tanora sy ny mpandraraha anangana ny orinasa madinika sy salatsanany de mamanana asa daholo nge ny olona ao anatin'izay reny e fa lasa oeraoera anao m'importe vary ve anao de oeraoera ao anatin'le izy fa mifaitraka an'izay nge tsy fantatra hoe mitotongana ny sandany ariary de mena ny fahefa vidiny malagasy ao anatin'izay fa za zany de mikeny eto satria firenena ika manana ity zany fa vo ampiakarinareo isolokio de tena tsy zaka ny vahoaka malagasy tsy ho zaka tsony zany ary zay no atahorandry zareo nge am'izao hoe efa my firenena nge zao reny e raha naraka ny tiantsika teto amin'ny miara-manonja sy ny solombavamboaka sy filoravalo manana ny mpitondra tsy ohatra sotsika zany ao anatin'izay miteny koa nateo ny fantaninao hoe ahoana ny jiro sy rano tena enjany eraraisina fotsiny eny ambomanarina ohatra eny ambomanarina zao tsika voany ara teo zao de efa tapaka na ny rano na ny jiro misy adiny enina adiny fito tapaka de mibonera zany de tapaka le izy de ahoana ary ty fanapahana rano sy jiro ty ny solo tena banque mondiale reny le raha matoy efa name felaka mandrivorivo mihitsy tany amin'ny dosy aho izy fa tena mahamenatra nge reny mampanongo tiany reny raha zany ohatra ny fito na zany de manana argan satria fahamenarany reny nahazo lesina mahavaivay mihitsy ary teo anatrihan'ny filoam-pirenena tany anaty lapa-panjaka tany anaty lapa reny no ny teneniny hoe tena sairana le vahoaka ary tsy mety ny fitantananareo fa jereo ohatsy izy ary iny tena nampananina saiko iny rina le teneniny hoe le izy nge ohatsy izy tsy vitany hoe tapaka e fa jereo ohatsy izy fa ny olona manana jiro sy rano ny facture efa ambony fa vo maika ohatsy izy pira ny olona tsy manana jiro sy rano le milahatra any am-popy nge ohatsy izy ny tena mando vola be ary noho ny olona manana rano sy jiro any atokantrano zany hoe le olona mahatra zany le sena vo maika ampatrainao ataonao mandady amin'ny tany misy tena volosana ny volosany mihitsy ary name ohatra izy hoe mètre cube ohatsy izy 5 000 ariary farany amin'ny jirama any atokantranonao a 750 ariary le izy ao anatin'izay le olona tsy na mando vola milahatra eny amin'le bidon jaune de mando vola ny olona de miveriny mpiry le olona sady milahatra le olona milany fotoana le olona ao anatin'le izy vo maika zany le olona mahatonga ny olona tsy milahatra raony eny am-popy tsy manam-bola izy anampidirina jirama ohatrina zao mampiditra jiro sana am'izao amina million ke nikolazy nanany ary tsy voalohan'ny olona ao anatin'le izy ary ny tena hoe manahirana am'ty délestage ty de zao misy fanavakavahana le izy manina ny quartier résidentiel tsy hitapahanao nefa ny olona mipetraka aminay nge olona manakatao e olona manankareny manana groupe izy mety manam-panao solaire izy manana panao solaire izy manana groupe fa le olona ty am'le classe moyenne sy le olona sahirana tapahanao foana na ny jiro na ny rano io zany ao anatin'izay fa maninona tena hoe atao misy ve zany zay ampandanta ny vahoaka malagasy maro anisa am'izao fotoana zao ohatra zao koa zao rina ho avy zao a ny fanadinana mpanjakana ny CPE amin'ny atalata ny BPC sy ny baka ny CPE zao amin'ny talata manao révision daholo zao ny zanakitsika rehetra ny sandritsika rehetra am'izao anao révision ny ankizy amin'ny ariva avy mianatra tapaka ny jiro eo am'le fanaovana révision o badona vely le tanànakitsika e fa hoana ry izy ty zany zany de hoe tsy fahaiza mitantana io resaka jirama io efa name vaorana teto za zao impiry am'ty fiketsaka électricité ty fa izy de misy tena hoe problème be misy ve le izy tsy voavanareo ve le izy misy problème d'approvisionnement misy problème technique ao misy problème de maintenance tsy voa zany nge tokony hainareo e no tokony mianticiper an'izany e ary zay name vaolana ao anatin'le so nareo kedaroro ka tsy afaka tsononareo am'izao e de zao ndray zao hoe en 25 sy ny 26 juin de hoe aza matahotra nareo fa tsisy délestage io
ny olona nke zao efa tsy mirarana zany fiatsianako arina ny olona zao andavanandro ary ny olona ny tena mira satria fitoana iasan'ny olona iny ny olona miasa tena ny orinasa andavanandro izy ny miasa zay izy ny mila jiro ny mila rano ao anatin'le izy 26 zany ka miasa zay nke maniry hoe atraiza ary le capacité d'analyse nareo fa lasa oeraoera indray hoe 26 aza matao ary nareo fa tsy misy délestage le izy ny fiasana ny teny ilain'ny olona ny andavanandro ao anatin'le izy miasa tena zao de mampana elo ny manao soudure ny mpanapapolo ny karazany rina zany ao anatin'izay de tena manerana eny ambo manarinao a tena mikakaiky ny olona sahirana ny olona masomba boka tena tena manao antso a aminareo rehefa tsy zakanareo a le fitantanana ny firenena de meo ny vahoaka ny fahefana fa hain'ny vahoaka ny mametraka ny tokony olona anana ny fahefana sy tantana ny firenena ao anatin'izay misy olona vonina angeto hoe ny atoko ty vonina ary rehefa manana vaholana oentina am'zany ary rehefa nomporofony ny flora varomanana zany tamin'ny fitondrany fa taizany voaka tao anatin'izay nahiratra nke ny firenetsika riny ny fahefany vita mivoaka niakatra de niakatra ny sakafo tsara daholo ny olona ny anatra tsara daholo ny olona ny fahasalamahana zany amoa tena hoe madio ny fanafody mirary de mirary tao anatin'izay ny tatsaha ny mpamboly am'zany a ny zezika ny masomboly vita daholy ny lalakandroany fivezivezen'ny rano ny fidiran'ny rano vita daholo nke zany ny lalana moa zany a de tena hitatsika tamin'ny filo rahavalomanana ka mbola verika meo ny vahoaka le fahefana fa hita voaka zao ny ametrahana ny andraikitra somena ny fahefana zany zany a ao anatin'le izy ka mba jerevo ty mba jerevo le jirama ty sady zao zany ianao zao a rano tapaka lava ny jiro tapaka lava eo ny tsy fandripalemana ny vidim-piainana miakatra ny soloka hiakatra rena tsy voatana tsony zay atao hoe fipohana ara-tsosialy zay a rehefa tsy hainareo no mitandrina sy mijery mivaoaka tsy tokony zay lesina zany omeko anao raha tena mahay nareo ataovy zay tsy akaran'io solika io rana vita hitake zany ratao fa zany teny fa raha miakatra io tsy ho zakany vaoaka ary ny fiakaran'io a de ho hitatsika eo ny fiakaran'io zay ho ataonareo anatin'izy fa io mody ataony hoe 9 000 ariary io zany ke mahampianatra science politique sociologie politique fa mody ataonareo hoe ambony be le izy de miakatra 5 000 ariary izy 6 000 ariary de osinareo zay tena raha olona hafa ary teo de miakatra 9 000 any ny hitondranareo azy fa zavotana mivoaka raha may mitantanareo tokony tsy hiakatra io ao anatin'izay fa veriko amin'ny vahoaka zay a fa nidina be de ambany io barily io firy vola zay firy taona io tokony mahita am'zareo io fa nisy hatrany amin'ny $10 io ka raha tokony niakatra reo de tokony niakatra tsy kelikely ny fiakarany fa io zao tonga de ho ampiakariny zareo be nge hoe tsy rariny zany tsy rariny zany amasoromba mivoaka ny tenanay a de iaro ny vahoaka iaro ny tsy rariny ary tsy maintsy miantso ny vahoaka rehetra andraidraikitra am'izay a fa tena hoe efa tena miopapana efa mandehany amy tsy tokony izy tsony a ny fampizarany vahoaka ary ny firenetsika de tena potika am'izao fotoana zao ka mila fiara-metatsika zany mila tonga saina am'izay isika vahoaka satria olona tsy mendrika nitondra ny firenena no mitondra atsika am'izao fotoana zao ka raha mbola sanatria izy zay fiakaran'ny soloka izay a de atsika voaka no mijery zay tokony atao am'izao fotoana zao ka zay mantsy lefa le atraham'zay le nitenenana an'le hoe tenenina ihany fa anarina ihany ka zao mivokany zao mivokany ka dia hitatsika ny fiatraikany sy ny hiatrehantsika anjany fahasahiranana izany mbola resaka jiro sy rano ihany io fa etsy-andaniny zany député Totso Andriamampanja efa betsaka ihany ny aneo hevitra fa dia misy ny fifandonana amin'ny endriny maro fifandonana isan-karazany eo amin'ny samy olona ao anaty fitondrana ao dia nisan'izany ohatra zao le resaka herma de efa betsaka moa no nany ohatra fa zao ianao no eto a dia mba antaniana zany ny hevitrao a momba an'iny fa mialohan'izay aloha dia aleo a alefatsika
ny nambarany ministre ny transport aloha momba ny resaka hoe conseil d'administration sy ny fifanjevona ao zany dia mandray ny fanehoan-kevitra ny député Tojosoa dia avy eo indray alefantsika arak'izay ny horonan-tsary Andawary. Président de la République zany manala an'ireo retetr'ireo tena dia ny réaction voalohany dia ratsatoelona visy daholo ireo participation ao anatin'ny Madagasikara Airlines ireo sisy an'izany hoe satria io no officiel nety no 5% io tena miangavy ianao a tonga dia avy hatrany alefaony ankely fa misy zavatra tsy ara-dalàna ao anatin'io tonga dia teny tamin'ny président de la République zany efa mahalala zany hoa fa fifianjoma ianao no ino misy volohany exécutif fa za ministre fitaterana tiako da miresaky tsika amin'ny rahalahy miany zavatra tedaviko dia zao ho anjaniko miasan'ireo administrateur ireo tsambaratery nisy fa resahako anareo tamin'izany tamin'ny président ny filopirenena dia zao no navalina amiko zaho izy tena kivo tanteraka mihitsy amin'ny olona tokony andraiky tao amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao io na miaza 5 millions de dollars américains c'est perdu dans un entonnoir. Je reviens sur le terme, c'est perdu dans un entonnoir. Fa za tsy hitana zany resaky zany ho arety satria laloviny madama Beni daholo nareo rehetrehitra reo tena tiako hoe vina satria tena convaincu tamin'izay dès le départ fa tiany zareo ahodikodina les Air Madagascar Airlines avec un capital presque hitanareo daholo ny zavatra am'seo rehetrarehetra azadinitsika fa Air Madagascar ie manana poangeza be mihitsy ny amin'ny lafin-javatra maro dia zavatra tiany zareo atao io dia ho bakony Air Madagascar pour une somme modique zay tena objectif io ary za malala iza ny olona ao ambadika io ary za tsy matahotra ny olona io ary efa hitanareo hitanareo le hoe nomena présidence ny Air Madagascar io zany ny olona ampiasainy zareo ary fantarao ta izany nifarandry avy eo laza foana hatrahatrany fa firenena malagasy io tsy firenena matotakely ary nitazonika hatramin'ny farany zany ary misy tokony andraiky tambony ary eto amin'ny firenena nanentsy ato amin'io dia za dia miteny hatramin'ny farany fa isiko anatin'ny gouvernement c'est la défense de l'intérêt de mon pays mais pas de nous ou de 2 ou de 3 personnes rehefa tsy mety amin'ny fotoam-panjakany zany fantatra ankehitriny fa tsy zany zavatra miseho satria olona vitsy ireo asoro amin'ny toerana fa za tsy nangataka ho avy eo tamin'ny fifiaonana rahalahy dia za avy hatrany tonga dia nanao an'le proposition analana an'ireo administrateur anankiroa eo izy dia tena nanaiky hoe tena akatoaviko décision nationale dia nytatara daholo reo tokony andraiky teny andapa hoe mitady ny lalana rehetrehtra izy hidirana amin'ny équipe de droit zany fa a été rejeté tamin'ny match mibarea tamin'ny nady dia mbola naramany le izy fa mbola rejeté tiako lazaina anareo zany olona mialatsiny zavatra atao amin'izao fotoana izao zavatra mialay io zavatra eo isan'ny naparariny fony le hoe niovanarana ho Madagascar Airlines fa tsy mijanona ho Air Madagascar isan'ny naparariny fony ny hoe tratran'ny annexe B ny Air Madagascar tamin'ny taona 2014 fony izy ministra ny tatana ny fitanterana dia izy moa efa somary lehibe ihany dia sarotra aminy miala amin'izay dia tiany atao zany amin'izao fotoana izao dia hoe satria navelako simba ny Air Madagascar tamin'ny taona 2014 dia za te hanarina an'io niona tamin'ny FMI sy ny Banque mondiale tamin'ny telo amby roapolo ny volana meteo ny Air Madagascar izay nisy ny ministre ny transport izay tao andriamatoa ministra ankehitriny isan'ny zavatra nyteneniny taony hoe tsy manana business plan izy fa any amin'ny andriamatoa filoham-pirenena ny business plan miandry ny validation ary sambany teo amin'ny tantaram-piainany
no niatrika an'izany atao hoe FMI sy banque mondiale zany izy a mifampiraharaha amin'ny institution de Bretton Woods. Somary gaga ihany moa ny tenako naheno an'ilay izy izay no zavatra nisy dia tiako mampafantatra anazy hoe rehefa miresaka amin'ny institution de Bretton Woods sy ny FMI sy ny banque mondiale dia misy fepetra maro be ary isan'ny fepetra napetraky ny FMI hoe tsy mahazo mamoaka vola na ny ariary ho an'ny Air Madagasikara intsony ny fanjakana malagasy akoatran'izay efa voasoratra ny anatin'ny loi de finance izay misy moa ny garantie souveraine ny misy ny garantie étatique mipetraka ireny efa anaty loi de finance tsy afaka esorinao intsony fa tsy manaiky intsony zareo raha tsy hoe hovain'ny conseil des ministres indray ary adopteny ilay business plan gaga hoe tena Andriamatoa ministre ankehitriny hoe 40% ny 86 millions d'euros zany ho alohan'ny fanjakana enjana an'izy zany eo amin'ny 50 millions d'euros zany ho alohan'ny fanjakana sarosarotra izay hoe ho annulena fotsiny ve tsy manaiky an'izany ny mpitatana eo anivo ministère finance tsy fantatra aloha satria zahako efa matomboka tamin'ny taona 1997 ny asa tao amin'ny finance mba fatapatatro ihany ny mentalité sy ny fomba fiasa indrindra amin'izany hoe fikatsahana sy fitatanana ny volam-panjakana zany ny toerana anankiray izay hipetrahana na izany zany metrahana asa ny endrenanao dia misy fetrany CDD no rehefa miasa amin'ny fanjakana fa misy zavatra tsy eken'ny saiko fotsiny hoe ataovy ara-dalàna zany hoe tsy mandahy fa ataovy ara-dalàna ataovy manara-penitra kotaniza moa zany no na membre zay zany ny tsara tiako ampahafantarana n'Andriamatoa ministra rehefa tsara ho fantany fa natonga mpikambana tao anatin'ny flanke fitantanan'ny Air Madagasikara dia tsy hoe io ny ministre Joël Andriamandrantso dia fantatro dia mpiara-miasa aminy dia nalefa ny tao tsia fa Andriamatoa Filoha no naniraka hoe ndany ianao karakarao ny Air Madagasikara tenenina ny ministra fa ianao dia isan'ny misolotena ao anatin'io politika napetraka Andriamatoa Filoha ary fanamby zay manko ny tsara fantatry ny rehetra zany tamin'ny campagne tamin'ny 2024 dia isan'ny fanamby napetraka Andriamatoa Filoha hoe tsy maintsy arentsika Air Madagasikara tsy maintsy mahazo avion vaovao io tsy maintsy miverina amin'ny laoniny rehetra zay no napetrako ary zay ny ataoko zay ny firenako le fantaniana hoe kotaniza moa zany Andriamatoa zay le tiako fantatry ny rehetra hoe tsy misy an'izay iraka Andriamatoa Filoha zay ary izay mianadahy dia isan'ireo voahiraka Andriamatoa Filoha tao anatin'io fa ny ministère ny tourisme sy ny transport no azo heverina hoe mpitatana ara-teknika fa tsy izy rery ny mpitatana ao anatin'ny flanke-fitantanan'ny Air Madagasikara fa misy ihany koa ny ministère des finances izay tutelle financière ny orinasa io no izy ireo no mitana ny portefeuille an'ny fanjakana zany n'aiza misy orinasa zoany vesasa tsy zoany manalanao vice président ny conseil d'administration aleo angamba ny raha maha-ministre anazy satria zay ministre ny tourisme nanendranay tamin'izany fotoana zany transport azafady dia zoany tanteraka fa tiako kokoa raha ohatra izy ka nyresaka tamin'Andriamatoa Filoha hoe soroko ireo fa izy moa zay fa nyteneniny dia hoe ary ny fanazavany dia ny hoe tsy mety aminy ny politika hoentinay fa tsy mitovy amin'ny politika hoentin'ny ministère fa tsy niteny izy hoe ny politika nentin'Andriamatoa Filoha tsy nazo ny avalina ny filohampirenena fa izany izy ministra zako rina kely ery amin'ny sisisiny ery tsy fantatra izay fampiresahana izy Andriamatoa Filoha any fa atreto angamba mbola tsy niantso Andriamatoa Filoha ka niteny hoe rina miala tao ianao ny orinasa mpitaterana nabakabaka anankiray dia tsy département ministériel alonga amin'izay azava fa ny orinasa dia orinasa zany hoe mijery ny lafiny rehetra na ny arabola na ny ara-pitaovana na ny arakolona na ihany koa ny résultat izay tsy maintsy apetraka ao anivona orinasa zay maha orinasa azy noho izany ny tsy fito fipijery fomba fijery any zany zany misy olona tsy maintsy hitovy hevitra foana fa azo atao tsara ny mampijery mandrindra izany mba hitovy mba hilamina mba hanasoa manatena be tabe an'izany zay satria na inona tsy fito fipijery inona tsy fito vikevitra ny asa raha manana anankiray any dia mino fa samy atsapatena ny tsirairay avy izy olon-dehibe zoky ray aman-dreny 27 taona za mbola zandry olona 17 taona mahery kely fotsiny mila mieritreritra kely koa zany indrindray hoe mba mila mifanatona sy mifampiresaka fa tsy omby akory ka hifanoto zany fa matoa izy Filoha au ministre dia isan'ny manana ny fahendrena hiverina amin'ny raison
ary koa iverina amin'ny fifampiresahana anatin'ny fifanajana. Hitanareo jato tsy te hiditra tsony amin'ny polémika fa lasa polémika be ilay izy nazoko tenenanareo fotsiny tany tandalàny Madagasikara. Ary tsika ao anatin'ny fametrahana zany tandalàny zany dia manaraka lalàna, manaraka lavitra. Ny fanesorana olona amin'ny toerana anankiray na aiza izy na aiza na chef de service ary dia misy lalàna. Dia mba izay fotsiny an'izay tsy misy midongo toerana zany fady teneniko anareo fa tsy vao zao nanao azam-panjakana efa tamin'ny taona 1999 même talohan'izany efa tamin'ny taona 2019 tena 2019 dia efa nisy andraikitra ny tantanako teto amin'ny firenena tsy zany akory tsy vao zao ka hoe andeha hidongo toerana tsy an'ilay izy fa amiko fotsiny efa manara-dalàna na inona atao ekeko foana izay fotsiny tsisy ny taratasy manokana ny tena izy ny fomba ny procédure dia milaza any amin'ny mandefa taratasy izy miaraka amin'ny solonay any amin'ny ministry ny finance sy ny économie dia izy ireo no mampafantatra ny orinasa Madagasikara hoe miova ireto olo reto areto indray ny solony manomboka izao fa mbola tsy misy moa izay hatramin'izao. Eny ary ninitsika nalefa mihitsy zany ny feo avy amin'ny andaniny sy ny akelany isaoranaloha ireo televisiona rahavavy maro samihafa izay nindramana n'ireny sary ireny tamin'ny voalohany dia teny mahitsy ny minisitra ny fitaterana Andriamatoa Roland Ranjatoela ianarantsika teo dia avy eo namaly zany ny fomba fahitany sy ny atao hoe fieverany satria voakasika ilay raharaha namaly zany Rina dia samy nanaraka isika tsy asika commentaire mihitsy fa tonga dia ny député Todjo Andriamampandry no meko amin'ny fitenenana hoe fahitanao azy satria zao anao vao eto amin'ny miara-manonja tao aoriana ny indrarainy. Ya tao anatin'ity herinandro ity moa zany zay tena hoe anisany skandaly ohatra mijery film misy nge zao ny vahoaka tena hoe mijery cinéma mijery film isan-kerinandro dia misy skandale misy polémika be zay misy moa ny teny le ramatoa be na madama be sy le ministra ao anatin'ilay ary zay mampimehany ao anatin'izay reny zavatra ireny tadiditsika misy za anisan'ny tena teny foana teto hoe ity fitondrany ity vonjoro embolana esora io madame io izay anisan'ny talehan'ny communication tao amin'ny présidence satria tena miady atsena miady amin'ny olona amin'ny Facebook amin'ny tambazotra manao teny fanambaniana olona manao teny tsy famatorana ary efa hita misy zany amin'le comportement le fiatsiny izay zao no mitondra zay tena hianovana azy tsy fiteny zavatra tahaka zany ary efa ela hoe io madame io no nisany manimba nyity fitondram-panjakana ity hitatsika tatra efa mitombona tao le ny analizitsika teto amin'ity miara-monina tsy hoe le olona no tsy tiana fa le zavatra ataony rehefa hita zay efa mitombona le tenitsika dia nafindra ndray le ramatoa be io zy Andriamatoa ministra dia nafindra ny asa conseil n'ambassade tany ivelany tany tsy fantatra tena formel koa na hoana le izy na hoe nasaina nitsoka koa zany atao anatin'le izy satria tsarovy fa misy dossier izy ananana izy solombavam-baoaka zany misy dossier izy anisan'ny dossier le SMMC ramatoa be anananay zany misy miliara ariary anisany ao anatin'io ary efa any amin'ny Bianco sy mipaka izany dossier zay ho an'iny madame iny ka Rina natonga ninona lefa tany ivelany nge hoe itsoka eto noho le dossier zay ananany ao anatin'izay ka misy manantena aloha zany manao antso amin'ny Bianco sy mipaka fa hoarahanay akaiky ny fandeha ny raha iny zany ao anatin'izay ary monsieur le ministre tsarofo fa tena anisan'ny olona manana dossier nge io raha zay anao fa madama be sy ramatoa be io zany ao anatin'izy ninona zany fitena ao anatina fitondrandro zareo anatina fanjakana ry zareo tsy fanao ny miady tahaka ireny ao anatin'izy ary tsarovy izy mihitsy ny teny teo hoe roa amin'ny fitopolo taona sisy le ministra sady efa ministra le olona manamaiza azy nge zany ministra solombavam-baoaka ianao efa tena hoe za ve zao molona le fomba fiteninao azy viravirainao le olona ao anatin'izay ary jereo ao anatin'le fijoroan'le ministra
iny zao hoe iny misy anankiray iny za moa ka tena anisan'ny dera azy amin'ny fijoroany ny fisanganany ary ny jerevany tsy fanjakana totakely ozy ity ary za ozy matoa voatendry de tsy maintsy miaro ny vahoaka ary nasorony eo am'toeraka ozy izy na zao de zao aza de tsy mampanina zany tsy fantatro le ministriny tsy manana relation aminy fa za kosa zany midera azy am'izay fijoroany zay ny fanehoan'hevitra zay ary tena say izy manala le ramatoa be le madama be zany ao anatin'le izy reny zany de nisany hoe ilaina ny misitra tahaka reny fa so ndray rehefa avy de hoe sorona ndray iny satria eto rehefa mba minisitra ray sy roa mijoro amin'ny heviny mba mampiseho an'izay personnalitéany sy ny fitiava-vatandraza zay de esorina ohatra le misy ny fahasalamana zao le amaty mba niaro ny professeur sy ny dokotera sy ny mpitsabo-panampy izy de toka de nasorona tam'ireny covid reny de tiandre zao sao de mba misy ministra anakireny mba mijoro anatin'ny maro de atao ao anatin'izay za zany mba miteny anao damadama be aloha zany no sorona anao efa tsisy zay zany zao ao anatin'le izy mba lanjalanjao ihany le fitsika sy le vavavoaka zany ao anatin'le izy fa ianao nge tsy olona madio koa anao fa nanany olona ny dossier anao ary ny tena matsikaiky le zavatra nyresahany teo de ozy izy iza ozy izy 5 taona mahery fa za ozy de miasa tamin'ny asa-panjakana tamin'ny 2 ireo zany hoe raha atao zany calcul 5 taona zany ianao niasa tamin'ny asa-panjakana fa firy taona vao mahazo miasa amin'ny asa-panjakana ka zay nge hoe efa tany ve ty ramatobe ty zany de efa nanana tantara ratsy nanana fiainana hafahafa tsy nanara-dalàna fa firy vao afaka miasa tsy manakarapanondro koa velao zany de niasa tao anatin'le izy ary zay nge ny taonanao ve tena zany marina ve ny taonanao aloha za nge mihirajera be da be nge ny mahalala anao ka zay zany anisany tena hoe reny zany de tena hoe tsy misy ady foana jerefa isan-kerinandro de misy foana zany skandale zay zany eto amty le vahoaka efa tena mahatra sahirana zavatra modely tsara teny zavatra tsara ny teny vahoaka ilaina amin'ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny mpana tanteraka vahoaka efa sahirana am'ty délestage ty ny fidanga ny vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana nareo mbola mampiseho ady zany ao anatin'izy zao de makairanao andriamatombo misy aza membotra ianao am'le hevitra sy le zavatra ataonao io fa tena makairanao ao anatin'izy na tsy mitovy ary ny loko politika atsika fa efa misy kosa zavatra mba hita fa hoe olona mba mijoro amin'ny fahamarinana ka manapaka ny zavatra tsy mety de tokony ampina izy rina tokony ankerezana ao anatiny ary tsy iny any fa ho alefantsika amin'ny video ndray amany ny fihany ny ady rehetra zany zay misy eto amty fitondrany ty nalaitsika mihitsy zany rina mba hoitan'ny vahoaka zany le izy hoe akoatra reny ke raha fiesina de jereo fa nataony honorable Rosy hira mihitsy mola izy de hoentsika eto gamba ny fezany natao anaty hira mihitsy de hity teo daholo zany ny fihetsika zay mamofady zay nataony ty fitondrany ty sationany le izy de ho rahantsika ngamba zay rina de miangavy ny teknisianina zany andefa an'izay eny tompoko amfanentsika sy mifandramatra ohatry ny biby waratsika firavorode mondatsy mpanao politika tsy nefitsolfaterany olonizano miady fatolonna raha amanyanina tony mpivady iralazo mitsitoktok sy mifandray tanana fanafangaro miresaka toko miresapilavanana io la député amanay io manana aiza mandana eo loha maitinarewe ana sovaly le olo mijaly mahatra sidewe le mampanantena nimana siedena totafakateo de velomateniteny nimena
darpolitina pisakan'olo ty asoloka olona ka enjany asoloka olona ka enjany Nomani fanaraka ihany kede fanendasana afaka teraka kila utoto sy maty any ampasana miaraka taovanareo aty zay to tsy nisy naoka efa nivolikatra mihitsy no maito mampiady laoka misy ny tsy mahafaly anay amin'ny raharam-pirenena tsy afa-po zay fa zao teneny de tadala ao amitsika reta tsy fanao mampiady atran'olo arivoko alaka tsara fa manimba namana sady mamely namana mampiady aman'olona amty andro sarotro wairatsika famofanentsika sy mofandramatra ohatry ny biby wairatsika viravirainy demony ratsy mpanao politika eny ary député totso inona daholo reny tena nampianatsika mihitsy ny vahoaka androany rina hoe tena hita voaka tena profo mihitsy zany hoe reny miady atrano zany ary tena ao anatin'le hira mihitsy le izy hitatsika teo zao ny minisitra samy minisitra ny miady ny kapasitera moaty zany zay ho avy eo de tena mifanaka fotsiny zay ay ve tena nisany maosi be solo mavoaka iny nanao tahaka be amina be ny tanàna ao anatin'ireny ny député sy ny maire isamy herdengely izy ministre samy ministre le votentsika le madame bibe teo sy le ministre communication teo daholo izy samy scandale daholo mamenatra reny ary ny teny misy teny mamofady ao anatin'ireny zany amin'ny fisika aizanao de olona mpitona avy anao sady ny teny ataonao miasa daholo na ny tongotra na ny tanana ao anatin'le izy tena reny zany tena famenarana zany reny zany hoe reny gidragidra ataotrano ve de ho sanatria hoe tena hoe fitondranana jolamboto ve sy jolambavy ve nitondrantsika amty fireneny ty jerevy ny le comportement ianao raha olona mpitondra zany anao tokony manana zany hoe tena hoe modely anao na my fomba fiteny na my fomba fihetsika de tena hoe tokony ampiseho an'izay nanao anatina fiarahamonina ao anatinao ary tsy vo afaky maly vo maly vo tamin'ny afaky maly koa navoaka ny gazety ray zay mivoaka ny directeur régional amy communication tany Analajorofo zay mamo de nanompa ana directeur régional tamina population vo afaky maly zany eritretinareo an'izany ady tena ady fa soa fa nay nandeha efitra le directeur régional ny population fa le directeur régional amy communication de reny ve de mbola janonao fa tsy esorina ve directeur anao nome amy conseil des ministres ke zany directeur zany eo daholo ny tompona ny tradraikitra rehetra teny maloto teny ratsy atao amina directeur mitovy aminao ve ao anatin'izay tena manahirana le izy nyvoaka zany efa ampatrainareo ny détournement maro isan-karazany ny kolikoly maro be ataonareo ny fihetsika mamofady aseho anareo mijery atsika nkeny ny zanakitsika ny tanànakitsika itsika no modely nefa nareo saminareo no mifandramatra manao teny maloto ministra samy ministra miady atsena ny député sy ny ministra sy ny be ny tanàna de jereo ireny raha matoby be moa zany de efa miady amin'ny daholo zao teo de hitatsika tamin'ny sary teo daholo voafeto an'le sary teo daholo zany le izy reny zany anisan'ny sinina reny zany ho fanehoana rina so efa instable ity fitondrany ty ary tsy ho ela de ho ravo zao fanjakany zao reny zany de efa famantarany reny hoe tsy ho tavovoaka tsony zany ao anatin'izay ary singa raisy izy no endrasana ao anatin'izay ka zay zany ato mbola miteny ny fahendrena satria nge misy havany nareo ao anatin'io misy namany nareo fa zao ny raharam-pirenena tsy ananakavana misy nareo mpitondra mpananteraka tena fianakaviana akaiky misy namana akaiky fa ny tena hoe fahendrena aleo manipoka mariny
omina ny vahoaka ny fahefana ho a de aloha ny vahoaka nametraka an'izay fa ny vahoaka ny tompony fahefana eto amin'ny firenena de aloha ny vahoaka nametraka zay olona miendrika hitondra n'ity firenena ity anavotana any Madagasikara. Eny ary ambava homana ampometritritra efa mandeha ny fotoanantsika député Todjo Andriamampandry ho antaniko anao indray ny fomba fahitanao ny ity resaka hoe alatr'olona sy isan-karazan-kikidinapinina sy ny sisa maro ny faneho-kevitra momba an'io ianao zao no vao niakatra teto zany hoe tahoarinan'io raha io tonga dia fahitanao azy avetrany. Ya ka tonga de hovaliko ny gambo zay satria raha ny tena izy tokony misy vidy ao indray ato fa i pasteur ato efa miandry pasteur Edouard Tsarameva Edouard Tsararebogosy ny anay am'ty miaramonzy ity na ampanetana na somba voaka na ny pasteur Bogosy daholo sady mamiototra eo amin'ny fiaramonina ka izao zany am'ty fakanakeriny ity zany na ny kidinapinina ny fijeriko azy dia misy petrakevitra anankitelo. Ny voalohany indrindra zany ny fijeriko azy hoe maninona lazaina fa tena hoe misy l'izy misy ny olona voasambotra ary maninona reo olona voasambotra reo efa ela zay aiza ny fanadina zay atao ao anaty mbola tsy mivaly hatram'izao nefa efa firy zay voaingana zao de hoe 9 no voasambotra de misy vahiny anankidimy avoa izy tena misy l'izy fa mahagaga ange tsy mahasanganiana an'izy de le fanadihadiana hatram'izao de mbola tsy mivoaka zany ao anatin'izay mila n'izany ny voaka hoe iza reo olo reo ary izany ao ambadika ary inona ny natonga an'le reo olo reo zany anao an'izay ampataro ny vahoaka zany me mangarara ny vahoaka ao anatin'izay fa miteny ny sega ny ministra ny filaminam-boaka wa tsy maintsy hita l'izy iza efa firy zay naronge no atao anenjika ny olona mpanao ratsy fa maninona l'izy hatram'izao zany mbola tsy aseho any mbola tsy mivoaka ihany le fanadina zay natao fa efa foaviny zay ny vahoaka mivarahotsana am'izao fotoana zao zay zany hoa fantena voalohany mampagaga an'izy hoe fa misy zavatra ve ambadika le izy nipetrakevitra faharoa zany zay apetraka ao anatin'izy de hoe ny zavatra tahaka izao dia mety ho fandrebirebena ny saim-bahoaka mba tsy eritreritra izy amin'ny avidim-piainana zay miakatra ity amba andalefahana ny fahatezeran'ny olona amin'ny asa maritra zay tsy misy mifahifahy mividy ambany de ambany de elana am'izay de le hoe diversion zany izy rebirebena le olona famidy vilitsaina rebirebena le olona zany eritreritra n'iny am'le fakanakerina karaha ny an-tsaha le olona na ny naty bus na ny naty bro na iza na izy de inona ataon'ny olona resaka mba hanadinony le fahasaranana zay miatra aminy any atokantrano efa raha vao hiakatra ny gazo alasalasa ny diverina ny sainy azonao tsara mihitsy ary zay le atao hoe manipulation de maso any sisa zany no fitaovana ratsy ampiasainy ao anatin'le izy de za zany manana aya am'izay hoe zay ny tianyreto fanjakan'reto atao satria efa tsy tafavoaka izy satria izany reto zany de mety hiteraka ny atao hoe fipohana ara-tsosialy satria mararinga ianao raha ny zanako vavy zao ny zanako zao alain'ny olona ao anatin'le izy de ray andro roa andro de voaka ny olona de tsy matsiaro tena avy eo de matahotra an'izay le fitondrana de avidy viliny le izy de hoe tena hoe zao zany no anaovana azy ny fahatelo petrakevitra fahatelo ny fijeriko am'ty kidinapiny ty ka de izao mirokatra zao ny zava-mahadomely ny drogue ny cocaïne zany de mirongatra am'izao fotoana zao ohatrany hoe fananina le izy aiza ny mpitanjony filemena zany am'ireny tanoratsika reny de rehefa mirongatra io de mananao foana nge le tanora ao anatin'le izy de le kidinapinina atao io zany ohatrany hoe forme aporisina zany reo tanora reo hoe hisambotra le tanora na vehivavy io zany na lehilahy de hoe misy le fakana fitaova sy ny karazany de asiana manao témoignage le olona de tena misy le izy de miororo zany ny sain'ny olona de iny foana ny ao an-tsain'ny olona vao mifo izy na minambara izy
na eny andarana zany izy ao anatin'izay fa izao anjarany fitondram-panjakana ange manome ny fitoniana ny fiarahamonina ny fitoniana ara-piarahamonina de anjaran'ny fanjakana ny manome an'izany ny fitoniana ara-tsosialy anjaran'ny fanjakana ny fitoniana ara-toekarena ny fitoniana ara-politika anjarany fanjakana ny manome an'izany fa raha mbola tebiteby sy tahotra oatra zao nomena ny vahoaka am'izao fakana keriny izao de minoa anareo raha mbola tsy mivaly ny fanadina zay natao ka tsy mandray fepetra nareo am'izao zavatra zao sy izao hoe ny zava-matomelona mimirongatra izao de zao hotezitra ny vahoaka ka zao lasa tondromolotra no ataon'ny olona de lasa zay manana katikatana de tondron'ny olona molotra de lasa isy ny fisaram-bahoaka ao anatin'izay losange zany raha zany no isy raha izany no tanteraka eto amin'ity fiarahamonina sy ny firenetsika ity de andeha am'izany fetsika zany ao anatin'izay ka ny fiany zay tiako teneny zay zany de tompona andraikitra am'izao tsy fandripahalemana sy fampirorona ny sain'ny vahoaka zao ny fitondram-panjakana ka raisiny andraikitra reo raha tena misy ny izy de sambory ny fanandadiana ozy nareo efa nandeha efa ela avoala izy ary sazio enjana faran'zay enjana ary reo tanora zay mitsindrona na mihinana ny zava-matomelon'ireo sambory reny ary matoa reny mirongatra anke tsisy ny fanabeazana sy omen'ny fitondrana omen'ny fanjakana ho an'ny tanora sy ny vahoaka manana andraikitra lehibe am'izany zany rina ny fitondram-panjakana zany ao anatin'izay ka tsika de tokony may aloha ny fanjakana am'izao fotoana zao miampy ny tebiteby ara-tsaina zany zay mahazo mivoaka am'izao sy ny tahotra miampy ny fahasaranana zay mahazo sy ny fitanga ny fidim-piainana miampy ny solika zay eritretin'ny fanjakana zay hoe isongotra atsoatsy de hoy izy aho hoe orara izy de orara izy ty faniry ka dia miantso aho ny fahendren'ny fitondram-panjakana zany am'izao fotoana zao mba hijery akaiky nareo ny mpanohatra vo anao nireo dénomination izay iresaka amin'ny vahoaka miara-mila firy camion ny moreka gendarme ny polisy miambina anay manao kidnapping arive olona firy de tsy voasambotra reo raha ao anatin'izy fa ina ihany zany vitanareo am'ty fireneny ty voakaramany voaka angeny nareo hiaro vahoaka hiaro ny ainy sy ny fananany fa sao zao ny asanareo tsisy vitanareo miaro voaka amin'ny ainy sy ny fananany amin'ny fakanakeriny tsy vitanareo mampena ny vidim-piainana tsy vitanareo mampitombo ny fitany vahoaka tsy vitanareo ny délestage tsy vitanareo ao anatin'le izy inona zany no vitanareo ao anatin'le izy tsisy nge zany de inona miala zany mety ao anatin'izay amaranantsika azy député Totso Andriamampandry anisan'ny mampiavaka anao moa rehefa eto amin'ny miaramonja MBS Radio Badaly hoe TFM teny fohy sy mazava ka ny tiako anontaniananao amin'ity ndray mitoraka ity de ny hoe reno ny zava-misy aloha zany eto amin'ny firenena tam'le orinana tsaro teo misy ady an-trano amin'ny samy mpitondra ao sy ny sisa de lasa ny saina manao hoe inona mba farafaratsiny no faripaizana sy faripahalalana tokony ananan'ny olona zany hoe hitondra sy hitatana izany to hoe profil critera zay filazantsika azy fa tena manahirana ny toedraraha amin'izao fotoana izao zany ianao député olo efa manana traikefa sosiology mpandinika fiarahamonina ny dikan'izany mpanabe mpampianatra ekonomista zany hoe manana fahaizana manokana momba ny resaka toe-karena PDB zany dia aona mba fahitanao an'izay teny fosy mazava avy hatrany teny fosy mazava ao anatin'ny 3 minitra ka hatramin'ny 10 minitra salamin'ny kambasatra moa zany ahafantaran'ny kavaokana ny voalohany amaleko ny fantaniana hoe manahoana inona ny ilaina zany tokony anan'ny mpitondra fanjakana ny voalohany de ny fahendrena sy ny fitiavan-tanindrazana milana zany ny olona mpitondra ny faharoa manarak'izay de tokony manana faripahalalana sy faripahaizana ambony zany ny olona mpitondra
zay mafe ny atao hoe politika politico teknika zany ao anatin'izay zany hoe ny olona hitondra ny firenena zany teny voalohany ohatra ianao zao hoe hitantana ny gouvernement zany zao tena mpanatanteraka de ny olona ao anatin'izany ianao de poste politique zany membre ny gouvernement zany de ataoko ny olona ny aina atao anatina politika aloha zany olona membre ny gouvernement zany na ny solombavam-baoaka zay zany no tokony ananano fa tsy hoe technicien tena diso reny no atao anatina membre ny gouvernement technicien ianao nefa tsy mahay politika tsy mahafia politika satria décision politique iny no atao anatina gouvernement nenevony antemierina-pirenena izay zany anisany tokony anana anisany tsy mampandeha an'izao fireneny zao zany zay tsy fananana an'izay hoe tena hoe olona mahay politika ary olona manana ny traikefa politika na ny atao hoe expérience politika ny tokony hitondra ny firenena zany hoe ianao zany de tokony hoe ny aina misy tany amina fokotantany efa niasa tao anatina ny tantana commune na efa be ny tanànao na be ny tanàna hevitra ianao zay zany mba mieritreritra am'izay ianao anao ministra na solombavam-baoaka de any anao zay vao mieritreritra any ianao anao forom-pirenena zany ao anatin'izay zany hoe ny olona zany dia tokony sady manana faripaizanao ary tena hoe faripahalalana ao anatin'izay manana an'izay traikefa zay ianao ara politika ary olona koa anao mahafina ny atao hoe administration na ny hoe ny fitantanana mpanjakana ary ny akamaroan'ireo ministra zao rehefa mijery anao rehefa mimeno azy miresaka ianao rehefa mety an'le hoe asa ataony anivon'ny ministra any be da be ny ministra tsy mafy ny dossier ao anatina ministera ianao membre ny gouvernement zany ianao tokony hay zany mafy ny dossier rehetra ao anatina ministera anao manana viny ianao manana stratégie de gouvernance ianao hitantanana ny ministera sy le gouvernement zany ao anatin'izay ohatra zay koa anao raha solombavam-baoaka tsy maintsy ianao mahay mamaky ny loi de finance fa be da be nge tsy afinina zay ny solombavam-baoaka tsy mahay mamaky koa zany hoe loi de finance zany olona ohatr'izany zany no tokony mahay tokony asiana mihitsy zany le critère zany na le profil zay tondra ny firenena ohatra zay koa ny folosy ny prime ministre tokony mahay anao mahay resaka ianao zany amin'ny resaka toe-karena ianao mahay resaka politika ianao tokony olona efa olom-bo fidy ianao nanao an'izany politika zany tokony manana faripahaizana ambony zany ianao ho fanampon'izay zany miampy le fahendrena sy fitiava-tandrasana zay no lazaiko teo ary ny ty ny zava-dehibe zay nisany tena zava-dehibe ary farana zany ao anatin'izay olona tokony ahoana no hitantana ny firenena de olona mahay miaino ny vahoaka sy ny mpiara-miasana ary olona mahay miresaka amin'ny olona zay zany ary olona mahay mitarika olona mahay mitarika vahoaka zany ny tsarana ary hitatsika tamy teo zay ny nany de fa tsika le sary be tabe teo ity mpitondro ty zany sady tsy ao le fahendrena le fitiava-tanindrazana le faripahalalana fa indrindra ity zavatra no lazaiko farany ty de jereo nge le vavavoaka tsy mahay miaino le teny zay atao de reny zany ny vokany de tsy mahagaga zany rina raha tonga am'izao hoe tena mimemitra ny firenentsika zany am'izao fotoana zao eny ary isaorantsika ny député voafita amin'ny alàna antiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahenina Totosoa Andriamampandry nitondra an'izay fanazavana maro de maro sy faneho-kevitra izay ambava homana ampo mieritreritra misaotranao député tamin'ny fandraisanao anjara tamin'ity fandarana ity ia dia mankasitraka anao rina ary alohany ametrahako venoma ka mandram-pena ho atsika moa zany dia tsy haiko ihany ny tsy ara-basady ny ray rehetra satria fetin'iray amin'ny alahady zao dia mirary soa ary mirary fahasalamana sy fahombiazana ho an'ny ray rehetra eto Madagasikara na any ivelany zany ny tenako ao anatin'izay ary marina fa tsy malaza ohatry ny fetin'ireny ny fetin'iray fa ny fetin'iray ohatra fa ny bazary efa tena misokatra malaza mba mirapiratra daholo fa na zany azy zany aza marelo tsika ray fa milady dia anao zay mety ny vaditsika ny zanakitsika ny fiarahamonina amitsika zany ao anatin'izany
satria raha tsy eo dada tsy mivita ninona ihany neny a ary raha tsy eo koa neny a de mbaka be dada ao anatin'izay ka dia mirary soa ho an'ny ray rehetra zany a ao anatin'izay ary mino sy manantena fa misy hatrany ny fifankatiavana eo amin'ny ray mpianakaviana sy ny rem-pianakaviana zany a ao atokantrano a ary mba hisy foana zay firalahiana sy ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy zay dia ny tompony omba ny ray rehetra sy ny tokantrano rehetra zany a na izy na izy ary ny amarana ko azy dia azadino ny feonambe atsika ara-pitso zany a ny solotena ny vehivavy tima eny ambomanarina efa misy ny fandaminana isapoko tany zany a am'izany a feonambe atsika zany zany a ara-pitso a dia mankahery atsika mpikamana rehetra zany a ny tompony omba atsika am'izay rehetra ataotsika ka dia misaotra indrindra tompoko lahy mankahery tompoko faviatsaina eny ary dia mitoetrany ny fandarantsika miara-manonja MBS radio mada ya omendalana ianao député izay no fotoana ny arahantsika tamin'ny solombavam-bahoaka Totsoa Andriamampandry zany a zay voafita amin'ny alàna tiako Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany fahaenina tsy asitsika resabe fa dia ambava homana ampomeritreritra andray ny mpisehatra manarakitsika araka ny efa nambara teo dia tsy iza moa zany fa Edouard Tsarame fa tonga eto izy ary mitsikitsiky tsara mihitsy asa moa inona mampitsikitsiky azy eo fa dia raha fiainam-pirenena aloha tsy mampitsikitsiky ya kanefa ny fitsikitsikiana dia zava-dehibe na inona dia raisitsika ao anatin'ny fitsikitsikiana ny raharaha izany. Pasteur Edouard Tsarame ianao dia tsy izoviana amin'ny maro ary mahitsy fitenenana ny alalananao moa zany dia hoe fanoerana ny rotoben'ny mpanohitra amin'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM reny ny zavatra miseho miara-miaina ny fahasahiranana isika menakafy so zany zao dia hoe hitaintaina amin'ity resaka lasantsy sy gazoaladia sy ny sisa tonga dia omenanao avy hatrany ny fitenenana hoe atao hoe réaction à chaud zany manoloana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao tsy asiako sujet aloha fa hoe fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao iainany gasy hoana ny fahitanao azy. Misaotra betsaka Rina mbalo gazety miarahaba atsika rehetra ny tokantrano tsirairay avy ary miarahaba ny teknisiana atsika koa zay mikarakara amin'ny lafiny teknika amin'izao fandaharana manokana miara-manonja zao ny fiainan'ny firenentsika hozarako vitsivitsy ny fomba fijeriko ny fiainan'ny firenena ao ny fitantanana ao ny tantanana ao ny mpanatanteraka ao ny mpanao lalàna ao koa ny fiarahantsika miasa amin'ny anivelany ireny rehetrarehetra regny no mamaritra nilay fiainan'ny firenentsika amin'ny ankapobeny tsika nefa ny safidy olona hitatana antsika zay safidy zay no andeha ho resantsika hoe safidy tahaka n'inona no safiditsika am'izao fotoana zao sanatria avy koa ia safidiny le vahoaka malagasy ve no adala sa no ladala no voafidiny vahoaka malagasy satria tena raha atao bango tokana araka ny fandaharany nataon'ny député Bogosy teo tena tsy haitsony ny andraisana an'le mpitondra atsika tsy haitsony hoe mpitondra ino ny reto mpitondra firenena sa na mpitondra taxi be ary tsy hanao fiainana tahaka an'ireny na mpitondra taxi be fa tena mahamenatra ny fiainana tahaka an'izao iainantsika ankehitriny zao ka tsika zany mila mahay ho an'ny vahoaka malagasy mila mahay aloha tsika hoe safidy inona atao hoe safidy tokony ho haitsika zay hoe manan-tsafidy tsika ary omen'Andriamanitra atsika io safidy io ary omeny lalàna atsika koa le safidy aoka reny safidy tsika tsy hamitaka atsika amin'ny manaraka fa hitatsika zao safidy no safiditsika zao io no vokatry ny safidy ny vahoaka malagasy ary zay dradradraindray nreto mpitondra fanjakana reto hoe olom-boafidy zay zany hoe ny vahoaka malagasy no manantsiny hoe ianareo nifidy anay sitraponareo ny anareo zay zany tiany atao am'izao zavatra misy zao na izany na tsy zany koa nefa tsy Andriamanitra ny vahoaka malagasy
ka alalany any am-po ny olona tsirairay avy na mpaminany izy ka ahafantatra ny ho ambadiky ny rapitso fa mba nieritreritra izy amin'izay safidiny zay hoe matoa izy misafidy mba nieritreritra zavatra ho tsara nieritreritra izy hoe raha ohatra ka 5% ny fitombony arikarena teo aloha mba nieritreritra izy amin'ny manaraka hoe mba ho 12% koa zany zay amin'ny manaraka fa ankehitriny latsaky ny aotra ny fitombony arikarenatsika ny fidinany moa fa tsy fitombony ka malahirana zay zavatra rehetrarehetra ohatran'izany fa na izany na tsy zany anatra ho an'ny vahoaka malagasy ity fitondram-panjakana ty ary nomena mihitsy ty mba hananarana ny fiainatsika rehetra ny fitantanana an'le firenena gaga tsika hoe indramiko tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny taona izy mbola tsy teo fitondrana hoe misy mpitondra ihany ve eto delestage misy mpitondra ihany ve eto ny tsy fandripahalemana misy mpitondra ihany ve eto mbola tsy teo amin'ny fitondrana izy mbola tsy teo amin'ny fitondrana izy amin'io manontany an'io hoe misy mpitondra ihany ve eto ny tsy anasa misy mpitondra ihany ve eto ny karamany mpiasam-panjakana misy mpitondra ihany ve eto ankehitriny ianao andriamatoa-filoha ianao no eo fanontaniana apetraka aminao misy mpitondra ve eto valio ireo fanontaniana zay napetrakinao reo am'izao ankehitriny zao mila mamaly an'ireo ianao satria iainany firenetsika le fanontaniana napetraka ao ankehitriny nefa ianao no mitondra iza ny ilainao amaly an'ireo amin'ny fitondrana izy ny tokony amaly azy enao nametraka fanontaniana enao nefa zao no mitondra raha ny fitondrana teo aloha lazainao fa tsy misy mpitondra tao enao zao no mitondra aiza enao zao amin'ity delestage ty aiza enao fitantanana no resantsika zay le fitantanana le firenena nisy fombiazana ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny firenena ve ny fitantanana an'ity firenena ty valy tsia tsy nahitany vahoaka malagasy ny firenena ny tombony ny fitantanana an'ity firenena ty vo mahary nahazony vazaha sy ny vahiny tombony ny fitantanana an'ity firenena ty nefa malagasy ny tantanana fa ny olo-kafa ny mahazo tombony ina ary ny dikan'izany manahira zany ary mampieritreritra hoe inao ny mpitantana malagasy olo-kafa ny mahazo tombony gaga atsika hoe ina ny tena tanjony ao ambadiky n'izany rehetrarehetra zany ny faharoa ao anatin'izay fitantanana zany ihany de iresantsika amin'le toetra asehon'ilay mpitantana efa no entiny solombavambahoaka teo nasehon'ny solombavambahoaka teo ny ataoko hoe toetra tsy mendrika rehetrarehetra tokony ho anana ny olona mpitantana tokony hanana ny olona atao hoe ray aman-dreny fa tena mahamenatra ary tena mampieritreritra mihitsy hoe raha tena ray aman-dreny marina manana toetra ohatrany tony de gaga isika fa izao ny zavatra tena nanahitra tamin'ny zavatra rehetra hoe misy karazana vehivavy maro zany eto na avy amin'ny fanoerana na avy amin'ny mpitondra fanjakana misy vehivavy mijoro ho an'ny tandrazana ohatra ny eto Antananarivo ny mpanolotra ny tanàna ry Clémence sy Lili Rafarala de anaovana antso-jay tena anaovana antso-jay tena hoe tsy haitsika hoe ina ny tiana ho atao amin'ny vehivavy taka an'ireny mijoro amin'ny heviny izy milaza zavatra tsy mety izy de hita daholo zao zavatra rehetrarehetra zao hampanginana sa amoritana azy hitatsika ny any nosy be ao ankehitriny zao misy nidony zany ny nidony sy ny vehivavy telo amby folo ndray miditra-ponja no ny tandrazany holy retsy fa iza ny iaro an'ity tany ty fa iza natao iaro an'ity tanytsika ty raha misy olo mijoro sy miaro an'ity tany ty ve de zay ny mendrika azy olo-kafa no maka an'le tany eto mahazo ny rariny olo tsy nitondra tany avy amin'ny tany aviany agny na ray metratakare ary eto izy manantany de ny tompony tany ty gasy zay mitsangana ve de lazana ampidirina pontsy ary vehivavy koa reny mpianakaviana am'izany fahatelo tany Toliara fandalovany ny président Marc Ravalomanana tany Toliara tamin'ny 12 décembre maître Eliso vehivavy anaovana antso-jay vonona mihitsy ary ny vadiny
le retsy firenena iny ty nefa ny vehivavy avy ato sady manao fitondratena tsy mendrika manao vava tsy voahevitra de omena grady atao madama be omena voninahitra omena toerana fa aza manao an'izany tsika firenena iarahantsika manana Madagasikara tsongofonao tsongofon'olona fa zay marary anao androany mety marary olona koa rabitso ka raha izay no fampitazantsika eto tsy mendrika atsika ny hanao fitazana ohatran'izany kanefa mitody anareo olona tsy misy fa io ataonareo ihany no verina aminareo fitondrana mandalo firenena mitoetra ka tsy teanao an'izany aminareo zahay ka mba hajanony ny toetra ratsy ohatran'izany fa tsy mendrika n'ity firenena ity ary avoahy tsy misy atakandro koa ireo zay nitazominareo ao am-ponja fa mety anahirana atsika satria firenentsika ty ka raha ny vahiny ndray no hanjakazaka eto tsy misy olo hazaka an'izany hanjakany vahiny ty tsy misy olo hazaka an'izany eto hoe am'izao fotoana zao ndray mbola vahiny no hanjaka eto nareo no hanjakazaka ny vahiny zay ataonareo fa ny firenena kosa aoka tsy atao an'izany ka miteny an'izay hoe tanindrazan'izay pasteur Edouard Tsarame miteny ny raharaha ny Nidonia dia ao anatin'ny hiram-pirenentsika ao tononkira amin'ny sanandiny mihitsy amin'ny refrain de zao ny soratra hoe taionao ry zanahary ozy ty nosy ny razana ity zay zany le soratra ao taionao ry zanahary ty nosy ny razana ity io tononkira moa zany tsika moa zany zao kaiky ny fetim-pirenena soratan'ny pasteur ohatranao koa soratan'ny pasteur Rajason ilay tononkira amin'ny tanindrazana malala io tamin'ny taona 1970 zany dia lasa hiram-pirenena moa lay izy taionao ry zanahary ty nosy ny razana ity rehefa nandinika an'io tenanay pasteur Edouard Tsarame de azo eritreretina hoe ny tao andohan'ny pasteur Rajason zay namorona ny ty tononkira ity angamba tam'izany tamin'ny namoronana io de ny hoe nasiny an'le hoe matozina anao hoe taionao ry zanahary ty nosy ny razana ity dia satria efa ivoaka tamin'ny hoe fanjanahantany zany Madagasikara de napatsiahivony ao anaty hiram-pirenena hoe nosy ny razanay itya fa tsy an'ny mpanjanaka frantsay tam'izany moa zany ny mpanjanaka frantsay nandritra ny 10 taona no nanjanaka teto dia zao tsika pasteur Edouard Tsarame aty amin'ny taona 2024 anamarika ny fetim-pirenena izany niverena ny fahaleovantena nosy ny razana ity hoy pasteur Rajason namorona ny tononkira isako miran'io zany de fampatsahivana foana le izy hoe nosy ny razana ity isika zany am'izao fotoana zao io ny fisehony raha ny réalité hitantsika ao na fahitan'ny pasteur azy nefa le hiram-pirenena mamerina foana hoe nosy ny razana ity misy akizy am'izao fotoana zao tsy haiko na manany ihany le akizy na mandatsa antsika atao hoe zoky ray aman-dreny zay mitondra ankehitriny fa efa tsy tanindrazana iny no soratany akizy fa ina soratany fa lazainy fa tanindrazan'ny karana sisino ohatra zay ny filelony filazany azy ry tanindrazan'ny karana Madagasikara ny sino tena hafa mihitsy ny fomba fisainany akizy amin'izao fotoana zao ka tsy haiko hoe inona ny mahatonga ny akizy miteny an'izany mahatsapa ave izy fa tsy miaina eto amin'ny mahatanindrazana azy Madagasikara nefa ao anaty hiram-pirenena nefa io hiram-pirenentsika mihitsy no milaza hoe taionao ry zanahary ray aloha zay ny dikany teny hoe taionao ry zanahary mila matoky tsika fa misy zanahary ao ary zavatra rehetra zay ataotsika tokony olohany amin'ny zavatra rehetra zay atao zay zanahary zay fa gagy tsika faranao fianianana ny ty filoham-pirenena atyka tsisy baiboly na fianianana raha baiboly nataonao efa miala zany zay andinana karaha zay hoe tsy mila zanahary hitahy amin'ty firenena aty izy efa miala zany zay satria hiram-pirenentsika tokony tsika mihitsy manatanteraka azy tsika mihitsy tokony hiaina aminy fa ny hitatsika maso zany sy ny ainantsika tsy nitanteran'ny filoham-pirenena io hiram-pirenentsika io
ary misy ary hitatsika fa nany mpitondra sasana neka tsy mahay an'io hira-pirenena io bezaka ny tsy mahay an'io satria am'ireny le lanona-mpanjakandreny ny ankizy ery no mira mafy fa zareo ohatra ny tsy fantako hoe ahoana tsy mahay an'io hira-pirenena ary namety mahay koa fa tsy te halala andininy telo sasana ary mila andininy anankiray tsy hainiko andininy telo ve ho hainy fa raha zay faharoa ny modely indrindra dia ny mpitondra zay ny modely ka gaga atsika fa raha miresaka hira-pirenetsika de gaga atsika fa hafahafa mihitsy ary tokony ho sarotina am'zany hira-pirenena zany dia ny semboliny dia mitafoka na ny folo alin-da azavao zay inona ny tena raha misy ny olona manao fianianana amy drapeau malagasy de reo olona reo fa iainantsika ve zany inona ny atao mitafoka malagasy ina ny mpitsara malagasy manao didy amin'ny anarany vahoaka malagasy mamoaka didy amin'ny anarany vahoaka malagasy gasy nefa no moany didy mba misy zavatra lozika satria io hitatsika io fa hoe fandikana an'lay na ny hira-pirenetsika na ny sotoavitsika ao anatin'le hira-pirenena voitsakitsaka voazimbazimba reny toetra hitatsika na seo teo reny zany reny va le toetra n'olo le aya antenainao fa hanajana zany sotoavina zany reny toetra reny magaga raha ina ary ny antenaina am'reny toetra re mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ina ny antenaitsika aminy hanantena fahendrena ve tsika de reny fa olo afaka mamaly an'zany reny ny modely iainatsika ka ina ary takiny ahoana zany firenena andrasatsika am'reto mpitondra fanjakana reto inona le firenena andrasatsika hatramin'ny banque mondiale rehefa banque mondiale izany tsy maneno e tsy maneno fa hoe firenena ino ty malagasy ty firenena ino ho ataonao firenena barbarianina nefa misy mpitondra ho ataonao firenena misy mpitondra nefa fiainana tsy fiainan'olombelona mihitsy no iainany misy eto Madagasikara inona ary hilazana an'ty firenetsika ty anjaratsika tsirairay zay manatsaina sy manamaso mananeritreritra mahita an'izao zavatra iainatsika zao no samy mamaritra azy hoe aokatsika samy amaly hoe firenena tahaka ny ino zany modely iza eto am'izao tontolo zao no alaitsika tahaka iza ary tsika nefa lazain'ny filoham-pirenena fa itsika no ho fitaratra aty Afrika fitaratra amin'inona fitaratra amin'inona ya ka manamafy am'izay tenyny pasteur Edouard Tsarame zay eo am'le resaka tanorazana mihitsy a mametram-panontaniana ambe sy maro hoe firenen'inona ary ty satria de tena manahirana no milaza azy a de ao anatin'ny hira-pirenetsika io pasteur Edouard Tsarame ary amin'ny farany ery de zao ny ao hoe hiadana sy ho finaritra e sambatra tokoa izahay de manontany ary sika miadana ve zany tsika zao finaritra ve zany tsika zao sambatra ve zany tsika zao nefa izay hoe hiadana sy ho finaritra e sambatra tokoa izay a isaky ny iraina rehefa mihira ny hira-pirenena dia faniriana moa zany faniriana araky ny nandro ny pasteur Rajazoanzy dia faniriana zany zao tsika ty amin'ny 2020 sy 2020 mipetraka izay fanontaniana zay miadana ve finaritra ve sambatra ve za manokana rina tsy haiko ny hafa so de sanatra hoe lasa mandatsa le zay mihitsy ny tiako tenenina za manokana raha misy cérémonie atrehako ka manao hira-pirenena eo a mirotsaka ny ranomasoko satria tsapako loatra ny faniriana ireo zoky ray aman-dreny sy ny etaetany ho an'ny taranaka faramandimby na tsika nanana an'le tolo-panafahana rehetra zay nisy teto na tsika nanana ny soratra tahiry-tsoratra ohatra nreto natao hira-pirenena fantatrao mihitsy hoe manahoana zany etaetan'ireo zoky ray aman-dreny ho an'ny taranaka faramandimby zany mirotsaka ny ranomasoko hoe inona koa ary ny adidiko sy ny adidinay ankehitriny ho an'ny taranaka faramandimby mba mitovy am'reto zoky reto ve fa tena fanipaka nefa firenena iray ihany no eretreretiny tandrazana iray ihany no resahany ny anankiray miteny hoe ho sambatra ho finaritra
ny anankiray miteny hoe tsy isan'izany eto aiza ary ny ahitany vahoaka fahasambarana, aiza ny ahitany vahoaka fiadanana, tsisy nahatra ny fahafatesana ary zay mba natao hoe any hoe mandry am-piadanana. Zany fitenitsika malagasy mandry am-piadanana, mboloaran'olona koa ny taolana. Tsy mandry na ny maty ara zany fa tsy mandry am-piadana. Ny maty ary ny velona ianao fa tsy finaritra, tsy miadana. Maty koa ianao mba tsy hofina rano mba handry am-piadanana, mbola tsisy fahafatesana mandry am-piadanana zany. Aiza ny ahitany gasy fiadanana? Ry vahoaka malagasy, raha mbola tsy taitra hatram'izay, foaza. Raha mbola matory, foaza. Fa tsy ahitanao fiadanana raha izao fitondram-panjakana zao. Fa adidinao, adiditsika no mitady ny fiadanana ho an'ity firenetsika ity, satria efa nomen'Andriamanitra onosy ray isika dia nataon'Andriamanitra mananadidy amin'ity tanindrazantsika ity. Ya, mazava zay tenin'ny pasteur Edouard Tsarame izay fampatsiahivana kely amintsika fotsiny manamafy zay moa zany fa ity hoe hira ritandrazanay malala ity zay hira pirenetsika dia sao de tsy fantatsika ary fa notsongaina tao anatin'ny hira zay mifaninana tamin'izany fotoana zany nisa 20 no mifaninana de io zany ritandrazanay malala io no lany tamin'izany fotoana izany nisy comité ad hoc tamin'izany tamin'ny taona 2016 de io no lany de natao tao anaty bande magnétique tamin'izany izy mbola hoe radio Tananarivo, mbola teny frantsay manadala be radio Tananarivo dia natao le izy dia zay ny fepetra PDP no teanao nefa no ny tsy fananam-bola satria kely vola sy ny hoe fekarana mankaty Antananarivo dia ireo zany no hoe niatrika amin'ny famaranana hira nisa 20 le izy dia ritandrazanay malala no tafavoaka tao anatin'izay. Tsy moramora ny natonga n'io hira-pirenena io ka anjarantsika mieritreritra hoe ahoana rehefa mihira an'io sasany tsy mahay nefa de tompona andraikitra de tsy mahay andininy telo nefa zany tokony ho hay amin'ny Tsipria mihitsy zany hira-pirenena izany, tokony ho hay amin'ny Tsipria na ny tantarana na inona ary ny mpitondra ny tokony modely amme hoe modely tsara am'izany fa tsy hoe zavatra fa ny mamaika kanefa ny hira-pirenenao ary tsy voafy akory, tsy hainao akory ny dongira, tsy hainao akory ny cléany hoe clé inona zany hoe fa somary amin'ny Tsipriany fa na ahoana tokony ho hay zany. Ny manaraka pasteur Edouard Tsarame voaingakaingana ihany ty moa ty resaka fatapahan-jiro lavy ty nisy nidina teny an-dalambe alina teny tosy efa manahirana le izy zany efa memafana zany io zavatra io ahoana ny fahitanao azy raha zao no fandehany. Tokony raisaina ohatran'izay ny vahoaka malagasy satria fitondram-panjakana ity fa tsy mihaino ohatran'izay zany zavatra enony tsisy ny teny hoe ny an-dalambe fa tonga de tonga ho azy teny fotsiny de lasa na ny borsan'ny mpianatra tsy tonga raha tsy takina amin'ny an-dalambe, na ny karama tsy tonga raha tsy takina an-dalambe, na ny zay zavatra ile karama mpandanjakame karama na ny ino kroma mpanao lalana efa zay rehetra ho takinao amin'ny fanjakana zany de tsy ho azonao mihitsy raha tsy midina an-dalambe ianao. Ka rariny raha ohatra ka hoe sosotra ny olona ka tsy mahita vahaolana izy, tsy enony izy de eny an-dalambe izy no miteny ka adidiny mpitondra fanjakana zany raha mbola misy aveliko tsara raha mbola misy mpitondra fanjakana eto raha misy hoy de mamaly valio raha misy mpitondra eto mamaly izy hoe zao ny fitakiny vahoaka de mamaly izy, raha tsy misy moa tahoana mitady tsika tady mpitondra tsika raha tsy misy eto, raha misy eto tokony amaly an'izany fa tena tafahoatra loatra ny fahatapahan-jiro eto amin'ity firenetsika ty. Tsy atao Antananarivo ihany io zao avy ato Iliara zay indrindra matsy zao avy ato Iliara ahoana fipetrany ihany ary satria eny foana amin'ny olona io fahatapahan-jiro tena tafahoatra ny eto mba maraina atoandro hariva fa ny an'to Iliara tsisy maraina tsisy atoandro tsisy hariva tapaka rafa anontaniana ary ny tompon'andraikitra de hoe solika hono no olana ona mba fandraisan'ny pasteur an'izay de rehefa resana indray fitaovana indray no
sady tsy misy olika le izy no simba ny fitaovana nanomboky tamy taona filitsika simba fitaovana tsy ampisoloka ahoana rangateny ina ary ataony fanjakana fa zareo tsy miteny hoe tsy mahay mitantan'zay izy moa de itena zany tsy mahay mitantana nefa tsy fahaizany mitantana mahatonga zany izany ve lahara-pahameany ve ny manao zavatra hafa no zavatra iaina vaoaka eretrereto rina fa betsaka ny orinasa ny gasy majinika mivelona amin'ny herinaratra be de be misy filma zay hitako zay orinasa natanjaka zany nanao yaourta ry Francis Turbo nanao an'le izy nany sy yaourt nany moa ny anarale izy fa lasa vadika mahantra noho ny délestage vadika mahantra noho ny délestage potika ny fiarina lasa fadiranovana le olona noho délestage ary zany mino fa tsy filma natao fotsiny na sary mihetsika natao fotsiny fa hoentina mampita afatra ny amin'ny rehetra hoe manimba fiainan'olona ty resaka délestage ty betsaka ny fiainan'olona simba na ny fiarina aratokarenatsika potika noho ny délestage ka iza re ny tompona andraikitra satria tsy maintsy misy tompona andraikitra tsy maintsy misy tompona andraikitra tsy maintsy misy tompona andraikitra iza ny tompona andraikitra am'izao zavatra zao tokony hitsanga ny tompona andraikitra zay le teneny koa raha misy tompona andraikitra tokony hitsanga ny tompona andraikitra fa tafaohatrany hoe miainaena fotsiny rehetra de tsy misy tompona andraikitra rary ny vahoaka raha mitrotra satria tsy misy tompona andraikitra fienetsero amin'ny fanazavana de lasa hoe fanilika ry zareo de rehefa fanilika ry zareo de izy ary le vahoaka zany raha vo indray mandeha tsy mahaloa facture tapaka ny jirony nefa mandoa facture izy mbola hitapaka ny jirony izy zany tompona andraikitra misy miteny anareo mpanohatra hono ny tompona andraikitra zay ny tompona andraikitra mieno zany mba isiko fiomezana zay efa tompona andraikitra zany zay efa atapahany jirama oraisinay zany ny andraikitra hoe mpanohatra ny ao ambadika io eny oraisinay ry mpitondra rehefa ny mpanohatra ny tompona andraikitra de manome toky anareo zay fa oraisinay ny andraikitra oraisinay tokoa ny andraikitra satria efa zay zany tompona andraikitra fa tsy anareo ny tompona andraikitra oraisinay ny andraikitra nefa mpanohatra tsy mpanapa-kevitra tsy maroniso amin'ny assemblé zay tsy mpanapa-kevitra tsy maroniso amin'ny assemblé fa tompona andraikitra zany de oraisinay ny andraikitra ary azagaga ianareo mpitondra fa oraisinay ny andraikitra ary azagaga ianareo fa oraisinay ny andraikitra eto amin'ny firenena satria ianareo fa tsy tompona andraikitra ka ny firenena koa tsy hoavelanay am'izao ya zay ny fanazava-kevitra nentin'ny pasteur Edouard Tsarame mitoy ihany tsika pasteur Edouard Tsarame eo amin'ny tontolo ny fanoerana satria efa nasinao resaka ihany izy io raha ny zavatra hita zany zao am'izao fotoana zao amin'ny hoe tsy hitafavoaka ty firenena ty raha tsy any amin'ny fionambe pirenena concertation nationale de hitanay mpanao gazety fa memitombo le na toko politika io na fiarahamonim-pirenena io na iny fa fampiresaka any ambadika any mionany aminareo any sinsisa de manontany ny olona hoe ahoana ny fandehan'izy io ameo toky izahay fa tsy hitanay intsony zy atao fa tena hita hoe any amin'ny fionam-pirenena ny tena lakile an'ity na anao ny fanjakana na tsy handray anjara izy ny gasy le retsy tena miavaka nanovan'Andriamanitra azy gasy tena miavaka ho ny gasy rehefa misy zavatra ray namora na sarotra rehefa ny fampiresahana de izy miara-manatanteraka misy mpanona ny fitondrana hatram'izay mantsy efa hitanay mpanao gazety manamafy any tena fampiresaka io fifampiresahana io no amaritana zavatra atao ary io zavatra atao no iarahana manatanteraka zay ny tsy ampy am'ty firenetsika ty zay ny itenenanay hoe mila concertation tsika satria tsy anareo rery Madagasikara efa nalefana nareo efa nampanaovina anareo natao zay tianareo atao fa tsy tafaboaka le izy de hoy zay hoe manome sosikevitra hoe adidinay ny miteny sy ny manome hevitra amaha
mpanao politika anay sy mampanohatra anay ny manome hevitry nay any mpitondra fanjakana ankehitriny ka ianareo mpitondra zay natao hitondra nyity firenena ty amin'ny tsara kokoa tsy mahatonga azy tsy tonga anareo any le firenena de miteny zay hoe tsy mankany ny lalan'ity firenena ty fa mankany amin'ny fiadanana sy mahafinaritra mankany amin'ny fahasambarana ka rehefa tsy tonga any le firenena de miteny zay hoe tsy any ny lalan'ity firenena ty vakio le hira-pirenentsika fa tsy any ny lalana fa ny hira-pirenentsika efa manome sory-dalana ho any lalan'ity firenena ty ka raha tsy hainao le hira-pirenena hoe tompo ianaro fa ao ny tanjon'ity firenena ty ao amin'ny hira-pirenentsika zay zany le izy ka izahay dia manentana ny rehetra ifampiresaka ankitso-po mpamarinana hoentina manarina le firenena satria izy hitatsika latsaka katerena zao ka raha izy fa latsaka katerena zao ndray no mbola andehatsika ienahena fotsiny tsy andray andraikitra de tsy mety zany zay raha izitsika ny andraikitra ny mpanohatra Rina Rabemananjara nandray anjara feno amin'ny fanarenana n'ity firenena ty nanomboka tamy 2019 mandraky ty zao ohatra niditra teto am'ty firenetsika ty ny valanaretina nandray anjara ny mpanohatra mba tsy hidiran'zany teto hoe sakano io ny mpitondra fanjakana andray lasa tsy hainao hoe tsy tompona andraikitra marina reo mpanohatra reo ndray ozy natao vaksiny voalohany mbola tsy zay fa ny tena hoe aza idio le fitanindrazantsika tsy handray vola avy any velany agny mba tsy hidirany eto Madagasikara navelany banaka le izy miditra le izy banaka koa fidiran'ny aretina nalalaka azy ny fidirany aretina rehefa tafiditry ny aretina de niteny ndray ny mpanohatra hoe amin'ny anarany filohany Marc Ravalomanana de hoe efa tsy voasakatsika tsony zao ny valan'aretina koa andao resika hanao vaksiny zao tontolo zao manentana an'izany tamin'ny de ina ny valiteny mpitondra fanjakana ny mpanohatra indray izy no atao vaksiny voalohany le retsy zany ve valitenin'olona hitondra fanjakana anika mandraky ty ny androany arina fotsiny ny vaksiny tonga eto Madagasikara tsy mety manao vaksiny olo ko ianareo ary manao vava ohatran'izany ko de izany mpitondra ny mitsaikotsaika any manao vaksiny manao vaksiny any ambadika agny nefa ny voaka malagasy zao ndray latsaka katrena fa ambaniny aotra ny fidinany arikarenatsika fa tsy ny fitombony de miteny ndray tsika zao hoe ndao anao concertation hitadiavana vahaolana ho an'le firenena satria raha mitoy zao fahatapahanjiro zao efa misy mitrotra ny etsa itosy tsy hainao koa ny androany alina tsy fantatra hoe iza koa nitrotra tsy haitsika zany zay de mba hialana an'zany rehetrarehetra zay no any tananay ny rehetra hoe aleo le retsy mifampiresaka tsy mahafaty ny fifampiresahana hoe ina ny vahaolana mety hita zay tsy mahay sobika nika mahay fatrambary ny hevitry ny maro ane mahatakadavitra ny akanga maro ane ka tsy vakinambo izay hevitra terabary zay mihitsy no ilaitsika am'ty tandrazantsika ty fa efa nanao izahay ho izy ny mpitondra fa tsy tafavoaky re firenena iaratsika manany ty zay ny olona madio saina andao re fampiresaka tsika anarenatsika nyty firenena ty fa tsy zay de raha isinay ho fahavalo-pirenena ny olo manohitra an'ilay concertation amin'ny fitadiavana vahaolana ho an'ny firenena iny ary mahandrosy any ny fotoanantsika mamaraparantsika pasteur Edouard Tsarame de moa fandraisantsika teo zany anisan'ny vaovao mafana zany zao tao anatin'ny 4 ora de hoe nampidirina ponja ny Doni zany ka nanoloana an'izay dia nanao fanambarana avy hatrany ny tiako Madagasikara tany Nosbe dia toy izao zany lay votoatan'lay fanambarana zay nataony tiako Madagasikara tany toerana malona zao fanagadrana ny Doni zao asa efa overina mana teknisianina lay izy sa mbola tsy ao io lay izy somary atao lehibe kely zay zao zany le fanambarana nataony tiako Madagasikara tany Nosbe malona ny fanagadrana fampidirana ponja ny Doni
ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny distrika Nosbe izay isoloan'ny birao pitantana ny distim Nosbe tena sy ny mpikambana tiako Madagasikara rehetra eto Nosbe dia manao izao fanambarana manaraka izao manoloana ny fanagadrana ny filohan'ny distim Nosbe Madame Nini Doni. Voalohany, manameloka ny fanagadrana tsy aradrariny noho ny tsy fitoviana hevitra na firehana nefa tokony hoady madio ny raharaham-pitsarana misy. Faharoa, miantso anareo tompon'andraiki-panjakana rehetra eto Nosbe mba andinika tsara sy andray ny fanapahan-kevitra amahana izao olana izao ao anatin'ny fotoana fohy satria mety miteraka savorovoro sy tsy filaminana eto amin'ny tanànantsika izao zava-misy izao indrindra amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao. Dia fahatelo, noho izany mangataka ny amoahana ny filohan'ny distim Nosbe Madame Nini Doni sy ireo olona sasany migadra miaraka aminy ao tsy misy atakandro sy tsy misy fepetra izahay. Dia manaraka miantso ny vahoaka eto Nosbe ho tony manoloana izao toejavatra izao. Natao teto Nosbe anio Zoma 17 Jona 2024 manao sonian'izany ireo mpikambana ao amin'ny biraony distim Nosbe ao zany ny sonian'ny filoha-lefitra dia eo ny sekretera jeneraly. Zay zany ny fanambarana avy amin'ny tiako Madagasikara avy Nosbe manoloana ny fanagadrana ny Nini Doni Pasteur Edouard Tsarame ny tim teo anatin'ny RMDM. Reny ny zava-misy ao naloha momba an'izay manoloana ny fanambarana nataon'ny tim Nosbe teo. Ny timy ao anatin'ny RMDM ary etoko no itenenako amin'ny anaran'ny RMDM manerana ny Madagasikara ary miantso ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara isaky ny faritra mba hanao fanambarana manameloka anty fanagadrana di namatsika any Nosbe ty ary tsy vitany hoe hanao fanambarana ihany tsika fa iarahanao hetsika ny Madagasikara ray manontolo mikasika an'ity resaka fanagadrana ny mpikambana ao anatin'ny mpikambana RMDM any Nosbe ty ho ataon'ity fitondram-panjakana ty fanao ny manao herisetra tahaka an'izao raha tsy mihetsika isika. Koa izay no iantsoko voalohany hanao fanambarana ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara isaky ny faritra misy eto Madagasikara. Faharoa, miomana fa hanao hetsika isika raha ohatra ka tsy miaino antsika ny fitondram-panjakana misy ankehitriny. Tsy maintsy manao hetsika isika rehetra mba hanafana ny namatsika zay tazomin'ny fanjakana tsy aradariny araky ny voalaza ny fanambarana nataondreo distim tany Nosbe. Ny fahatelo, miantso ny vahoaka na Nosbe mba iray fo, iray saina, iray hevitra fa iray ihany isika tsy amelanareo irery zahay fa iara-iady aminareo izahay mandra-pahitatsika ny rariny sy ny marina satria ny ady tany raha ny voalazan'ny lalàna dia ady madio tsy crime zany ady tany zany fa ahoana ny ady tany lasa mivadika crime rehefa olony mpanohatra zany de crime ny ady tany fa rehefa oloniza zany izy de lasa ady madio tsy mampanino ataovinareo fa izahay tsy hemitra amin'ny mety ho fanapahan-kevitra ho raisinay manoloana ny fanagadrana na fanaovana antsojay amin'ireo namanay tsy io ihany fa na aiza na aiza misy mpikambana RMDM ho samorina sy anaovana antsojay tsy hanaiky an'izany izahay. Iny ary mamaraparantsika Pasteur Edouard Tsarame ho hitantsika eo zany moa ny fivoaran'ny raharaha ny Nini Doni sy ireo namany migadrany fa dia hoarahantsika akaiky ny momban'io mamaraparana isika. Inona ary ny teny hoentinao anamafisana an'izay vao resaka teo ny krizy mahafaoka be eto amin'ny firenena, ny resaka fitiavan-tany razana sy ny sisa Ndahoary. Ho faranatsika amin'ny teny mamy satria izay ny ilain'olo amintsika koa mba hanome fanantenana ny vahoaka malagasy amin'izao fahasairanana misy zao dindrandrindra moa fa wakatoko ny fetytsika tsy ho ela fetim-pirenena de mbola itenenanay hoe ndao re asitsika tsirom-panantenana ny firenetsika dia ny concertation nationale tsirom-panantenana ho iaho satria ilaitsika io
miantso ny olo-pirenena rehetra isatsokajy rehefa betsaka namaly ny antso efa betsaka namaly ny antso eketsika fa maro ro sehatra fiarahamony pirenena ny mbola tsy namaly ny antso zao ny folo alin-da misalasala ny folo alin-da inona ny mampisalasala ny folo alin-da natao an'ny firenena ianareo fa tsy natao an'ny mpanohatra na natao an'ny mpitondra fa natao an'ny firenena ka raha misy tombotsoa ny firenena re tsangana ianareo handray an-tanana sy hiara-iasa am'izany na io koa ny FFKM efa mamaly ny antso ny FFKM zay ny eretreretintsika ho ray aman-dreny nyty firenentsika ty namaly ny antso ho andry zay mbola misalasala na iza ny communauté internationale efa hitantsika rehefa nambarana nataony mamaly ny antso teto mihitsy ny Union Européenne fa isika eto an-tanindrazana aza maloto saina diovy ny sainao fa ho an'ny firenena ny resaka ho an'ny tanindrazana ny resaka misy moako miresaka hoe ny ambadiky nio concertation nationale io dia mitady seza ho fanonganam-panjakana efa miteny aho raha seza zany le retsy aza mpitambezina anay zahay tsy mitady seza aminareo hainay ny manao politiky talentanay io ka tsy nareo no ampianatra anay politiky ka hitady sezana aminareo io seza aminareo ataovy zay atsara ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika aminareo manana seza io fa tsy zahay aty no hitadiavanareo irika am'le tsy fahombiazanareo zahay koa tsy are asa aminareo koa allo atao mazava ny resaky firenena iny tadiavanay vahaolana eto fa tsy ianareo firenena ny mampijoro anay fitandrazana ny mampijoro anay fa tsy ianareo raha ianareo de tena niteny za avelaoragna zay ataonao fa io iaratsika mahita eo fa nohony le tanindrazana zay fitiavana tanindrazana zay tsy mety mangina ny fo mahitaka ny zanaka maty tsy aradrariny mahitaka ny fananany pray-tanindrazana alain'olona tsy aradrariny mahitaka ny firenena midina anandavaka tsy aradrariny de tsy mangina ny fo fa ndao rehetra hitady vahaolantsika na tsy adiditsika ary zay fa misy mpitondra eo tokony anao an'izany rehetrarehetra zany mitsangana isika andao ifampiantso hitadiavam-baolana ho an'ity tanindrazantsika ty zany izy zay tsy midika hoe eritreretiny sasany hoe fanonganam-panjakana io fa maninona tonga de anina andehanany sainy ina ny ratsy natao nganareo nanao ratsy sa misy ratsy mampiahiahy anareo ao raha nanao ratsy ianareo de tokony hifona amin'ny vahoaka malagasy any noho ny ratsy nataonareo fa tsy hoe ny olona iresaka ny fa efa eritreretinareo amy zavatra tsy eritreretiny olona ny fanonganam-panjakana koa nga tsy andeha hanovana concertation tsisy fanonganam-panjakana zany nanovana ny concertation raha makasitra ny concertation ve ny FFKM de hitady seza seza tadiavy ny communauté internationale zany de hitady seza fa izy fitadiavam-baolana ho an'ny tanindrazana koa miantso hoe zay rehetra mbola misalasala na iza izy na iza izy tanindrazantsika rety manenina isika raha ohatra ka mahitaka an'ity tanindrazantsika ty ohatran'izao nefa tsy nandray ny adiditsika ny andraikitritsika na ny anjara borikitsika anarenana azy ndao samby hitondra ny anjara borikitsika amin'ny fanarenana an'ity tanindrazantsika ty isika rehetra farany averina indray avoay amin'ny fotoana foy ireo nogadraina any anosobe sotra tompoko de isorantsika pasteur Edouard Tsarame avy amin'ny rotobe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM nitondra an'izay fanazavana sy fanehokevitra izay ambava homana ampo mieritreritra etsika tena anakatonana ny fandarana dia apatsahivina kely zany ity fanambarana ity aresaka faharoapolo taona ny tiako Madagasikara indray izy ty fa lefatsika teny ampiandohana ho fiatrehana zany ny fankalazana ny faharoapolo taona nitsangana ny antokotiko Madagasikara ho fanomanana ny fankalazana zay faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara zay ny biro politika ny antoko de miantso anao malalatanana mpikambana sy mpanohana ny antoko tiko Madagasikara ka afaka hifarimbona amin'ny fanangonana ireo fahatserovana rehetra nanamarika ny roapolo taona ny foronan'ny antoko raisina avokoa ireo maro-pahatserovana any aminao na afisy io nampiasaina tamin'ireo fifidianana isan-karazany na afahanyao io na ny sainan'ny antoko io ireo sary maro samihafa na ny oronan-tsara na oronan-peo lambahoany sy ny sisa raisina isan'andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro manomboka anio hatramin'ny sabotsy
5 jona izao ao amin'ny QCBLR ireo rehetra ireo ankasitrahana sady ny fandraisana ho anjara amin'ny fanampiana ny antoko tiako Madagasikara misaotra tompoko. Eny ary dia ho faranantsika ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada tamin'ity indray mitoraka ity saorana daholo isika rehetra nanaraka amin'ny fandarana na ny teto an-toerana na ny tany ivelany isaorana ny teknisianina isaorana ny mpisehatra teo ny député Totsoandriamatipandry teo ny pasteur Edouard Tsarame avy amin'ny rodobe mpanondra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izany ary dia amin'ny latsinainy indray ny fotoanantsika manaraka arabaina Dienzo Saady arahaba avaty amin'ny ekipan'ny miara-manonjy izy ity ny ray mpianakaviana rehetra satria anamarika ny fetin'ny ray zany isika rehetra ny maneran-tany amin'ny alahady ho avy izao dia efa arabaina ao anatin'izay ihany koa ny président Marc Ravalomanana ray mpianakaviana izy rainy firenena ary dia ho tahin'Andriamanitra lalandava zay ny firariana mo ary dia tsy adiny ihany koa ineny lalao Ravalomanana satria rehefa eo dada dia tsy maintsy eo ihany koa neny zay no masaka azo natolotra veloma tompoko.